fifanazarana be eo, misy mifampizara goûté eo rehefa eo Jesosy. Alleluia. Zay mihitsy zavatra nitranga tamin'ny fotoana rehefa tsisy sakafo ny olona tany amin'ny efitra dia zaza no nitondra ilay mofo dimy sy azan-drano roa. Tahaka an'izany rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tahaka an'izany tokony hananantsika tsirairay avy mialohan'ny andrenesantsika ny teny dia aoka tsika tena anana fo an'Andriamanitra tsara mihitsy, maneho an'Andriamanitra. Tsy afaka ny azo haina siditra tsara ny teny raha tsy ohatra ka hoe tena efa vonona tsara ny fotsika handray ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika ity aloha ety am-panombohana ho an'i Jesosy raha ohatra ka mitovy ny fomba fijerintsika amin'izay teboka zay dia manasa anao hitsangana raha sitraka ao amakintsika ny Salamo 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 tonga dia vonony tenin'Andriamanitra eo ambany masinao. Salamo 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 novakitsika rehefa avy eo fa zao hitsangantsika dia hivavakintsika tena hoe ho vonona tsaratsika amin'izay teny rehetra izay efa homanin'Andriamanitra ho antsika, ho anao, ho anahy manokana androany. Aoka tsy ho raisitsika hoe sendra fotsiny fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra dia mahasoa. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary matoa izy mahasoa dia zao efa ny sainsain'Andriamanitra, efa vita kajin'Andriamanitra ny teny rehetra izay ilatsaka eto androany. Ataontsika ho vonona tsara mihitsiny. Alleluia. Eo ana amin'i Jesosy. Amen. Vavakintsika ara. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina mandrakizay lay rainay fa mirapiratana fahazavana, mpamindra fo feno fiantrana, feno fitiavana rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Feno fisaorana anao ny fonay Andriamanitra, feno fifaliana ny fonay satria ianao no matoy izao anay. Manan'Andriamanitra mahatoky izahay, manan'Andriamanitra tena tia be anay, manan'Andriamanitra tsy manahy anay, manan'Andriamanitra tsy tena misaintsaina ny momba anay tsiraray avoana isan'andro isan'andro. Manan'Andriamanitra efa mandinika sady efa mahita atia alosa ady ny zavatra izay hitranga rehefa avy eo. Misaotra Andriamanitra fa tena afaka miankina tanteraka izahay satria manana anao. Afaka mahatoky tanteraka izahay fa tsy miova ianao, afaka mahatoky tanteraka izahay fa eo foana ianao, ary ianao dia mahafantatra ny tsara indrindra ho anay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ny fianarana, misaotra ny amin'ny asa fanompoana, misaotra ny amin'ny tokantrano, misaotra ny amin'ny andavanandronay, ny amin'ny namana, ny amin'ny ray tapo, ny amin'ny ray aman-dreny, ny amin'ny manodidina. Misaotra Jesosy fa amarinonao aminay foana ny teninao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Tsy maninona izay zavatra mitranga Jesosy fa afaka anomezanay voninahitra anao foana ninona zavatra misy, ninona zavatra mitranga. Ampianaro ny fonay Jesosy Kristy, tsy hifantoka na hijery ny zavatra afaka hitan'ny maso na ny zavatra afaka renesin'ny sofina, fa kosa Andriamanitra izay efa nilazainao tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Andriamanitra tsy manana hery, tsy manana fahefana aminay ny Satana, ilay mpangalatra ilay teny izay atsipinao Andriamanitra, satria efa feno fiarovana ny teny izay atsipinao ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Ary tsy avelanay raha tsy maniry zany teninao zany Andriamanitra. Aoka haniry ny teninao, aoka ho sitraponao mandendeha zahay, aoka tena ho fantaterahan'ny sitraponao mandendeha ny fisiny tsiraray avy Andriamanitra. Tsy hoe mivavaka izahay mba ho any zavatra any amin'ny afinafina any, fa mivavaka izahay mba ahafahany manana fiainana, ahafahany rehetra mijoro, ahafahany rehetra mahita ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy, aoka hiova ny fomba fijerinay rehetra, aoka hiova ny fomba fisainanay rehetra Andriamanitra. Mety mieritreritra hoe mivavaka izahay mba, fa aoka mba ho petraka ao anatinay Andriamanitra mivavaka izahay satria efa vitanao ny zavatra rehetra, satria te hifandray aminao izahay. Tsy fiainana ny fiainanay raha vao tsisy anao Jesosy, komédie ny fiainanay raha vao tsisy anao Jesosy, saritsarina fiainana fotsiny ny fiainanay raha vao tsisy anao Jesosy. Mety mody mijoro izahay, mety mody miramirana izahay, mety mody falifaly izahay eo nivon'ny fiarahamonina, fa rehefa izahay rery ao an-trano dia eo ny ahitana fa tena hoe misy anao sa tsisy anao ny fiainanay Andriamanitra. Jesosy eo fenoy Andriamanitra, fenoy fiainana ny momba anay Andriamanitra. Taontsika hivavaka raha sitraka ao androany. Aoka ny fonao hisokatra mihoatra alohan'ny fidanadana ny varavaran-kely sy ny varavaram-be, ahafahan'ny tenin'Andriamanitra miditra sy mikasika sy manova, mitarika antsika mba ahafahantsika maneho an' Jesosy amin'izay rehetra anirana antsika tsiraray avy. Asa anaty mivavaka ao raha sitraka ao androany. Asaiko anao hivavaka amin'izao fotoana izao, aza vela angina, aza vela any ansainao fotsiny izany vavaka izany, fa aoka ny vavanao tena hiteny mihitsy hoe Tompo inty androany Andriamanitra.
Za efa anao Jesosy, fa tsy mamenatra anao Jesosy no mamerina amin'ny teny hoe mbola anao indray andro any. Tiako foana ianao Jesosy. Tiako ianao ameny fiainako Jesosy. Tiako ianao fa ny masina no mpanapa-kevitra anoro anahy amin'ny dingana rehetra izay ataoko tsy maintsy andehanako. Aoka tena tanteraka eo amin'ny fiainako mihitsy ilay tena hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako. Marina ny teninao dia ianao zany teny zany Jesosy. Ianao ilay manilo ny tongotra, ianao ilay mitadana ny lalako mandrakariva, mampianatra amin'ny antsipriana, mampiteny aho, mampieno aho, mampihetsika aho, mampitepo ny foko. Ianao ilay fisenton'ny foko Andriamanitra, ianao ilay fihetsem-poko lalina indrindra Andriamanitra tsara indrindra. Halleluja. Ianao zany Jesosy, manolotra ny momba anay zay ho anao Andriamanitra. Feno fitiavana anao ny fonay Jesosy. Feno fitiavana anao ny fonay Jesosy. Tianay loatra ianao Andriamanitra. Saotra Andriamanitra. Halleluja. Amen. Taontsika mbola meriny tehaka ho an'i Jesosy. Aza vela tena hoe andao tsy ataontsika mitovy amin'ny hoe sendra nitehaka ianao rehefa mitehaka ho an'i Jesosy. Fa ataovy tena hoe mitehaka amin'ny fonao rehetra mihitsy ianao, amin'ny fifaliana sady afaka mika mafy be ianao. Alleluia ho anao Jesosy. Ilay masina tsy miova ary mandrakizay. Alleluia. Sokafantsika amin'ny bokintsika amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20. Salamo 7:20. Manomboka ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mivako toy izao manao hoe: mafy nampahoriana ahy hatry ny fony aho mbola tanora. Eny, aoka ataon'i Israely hoe: mafy nampahoriana ahy hatry ny fony aho mbola tanora, nefa tsy naharesy ahy izy. Ny mpiasa dia niasa, ny lamosiko, efa nanalava ny vavasany izy. Marina Jehova, efa nampaka ny famatorana nataony ratsy fanahy izy. Aoka ho menatra sy amboa izay rehetra mandrafy any ziona, ka ho tahaka ny ahitra eo an-tampon-trano. Izay malazo na dia tsy misy manongotra azy. Tsy misy bijinja mameno tanana, na mpameamboara mameno tratra amin'izany. Ka dia tsy hisy mpandalo anao hoe ho tahiny Jehova ny anareo. Eny, ny anaran'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Amen. Amen. Ninona zavatra mety mitranga fiainantsika isan'andro? Dia ilay zavatra tsy hoe vao horesena. Fa rehefa manana an Jesosy, rehefa eo amin'ny fiainako Jesosy, dia tsy hoe anao ezaka manokana mba ahafahako mandresy, fa ny fananako an Jesosy no miantoka ny fandreseko. Amen. Ny fandresena miaraka amin'i Jesosy nefany tsy afaka raisitsika tahaka ny eritreritsika momba ny fandresena. Fa ny fandresena ao amin'Andriamanitra dia ilay fanekenao andavo ny tendrombohitra izay mety manakana ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hiditra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny zavatra ivelany afaka miova, zavatra ivelany afaka hovain'Andriamanitra, fa zao ny tena andrasan'Andriamanitra amiko manokana sy aminao dia ny fanekenao hovain'ny tenan'Andriamanitra. Amen. Isaka mamaky tenan'Andriamanitra tsika dia aza adino, fa misy fanantenana foana amin'Andriamanitra te ahita ilay fahatanteran'ilay teny izay vakintsika amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aza vela isy fotoana anankiray ka mamaky teny ianao nefa tsy mitondra fiainana eo aminao ilay izy. Tsy ny teniny tsy mahomby raha sanatria tsy miova amin'ny fiainanao, fa sao dia tokony andiny tenitsika, sao dia misy hery manohatra ato anatiko tsy ahafahan'ilay tenan'Andriamanitra mahazo aina. Ny olona rehetra firifiry, ny Baiboly no anisan'ny boky malaza indrindra maneran-tany. Ny vita tena hoe édition betsaka indrindra hatramin'izay nisian'ny boky hatramin'izay. Midika za fa betsaka nefa nahiny tenan'Andriamanitra. Fa ny fanananao Baiboly eo an-trano tsy manova ny toetranao, fa ny fanananao ny tenan'Andriamanitra anatin'ny fonao, ekenao, ankatoavinao no afaka manova antsika tsirairay avy. Tia hita finoany Jesosy rehefa miverina, dia azontsika tsara fa Romaina 10:17 dia milaza hoe misy fifamatorana ny fananantsika ny tenan'Andriamanitra sy ny finoana. Tsy afaka ny anana finoantsika raha tsy mpamaky tenan'Andriamanitra. Tsy afaka ny anana finoantsika raha mpisaintsaina fotsiny ihany, fa mila mpanatanteraka ny tenan'Andriamanitra eo fiainantsika. Dia androany te hanasanao hivavaka amin'izao fotoana izao. Aondreo ny lohanao dia dao tsika hiteny androany eo Tompo, aoko feno ny teninao amin'ny fiainako. Aoka rehefa misokatra ilay tiroara kely anatin'ny saiko Andriamanitra, dia tsy ilay teny nalahelo nambaran'olona na ny zavatra mety nandratra anatany amin'ny lasako no tsaroko, fa rehefa misokatra Andriamanitra ilay tiroara kely anatin'ny saiko, dia afaka mamaky tenan'Andriamanitra kay za Jesosy. Afaka ampatsahivon'ny fany masina tenan'Andriamanitra kay za Jesosy. Misaotra Tompo, aoka tena ho voky teny izahay isan'andro isan'andro. Ary ny teny rehetra izay miditra amin'ny vavanay Andriamanitra, dia aoka ho tahaka ny sakafo. Eny mihoatra noho izany, ny sakafo rehetra izay miditra amin'ny vavanay Andriamanitra
dia avadiky ny taovanay tsiraray avy ho lasa hery mitsofoka any amin'ny ranay. Mihoatra noho izany ny teninao Andriamanitra. Aoka ny teny izay renesy ny sofinay Andriamanitra. Anova ny toetry ny fonay, anova ny fisainanay, anova ny ainay tsiraray avy. Ifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Efa ampy izay ny fotoan'Andriamanitra ny vezivezena. Mety niezaka ny vavaka foana izay taloha. Mety mody mamaky tenin'Andriamanitra. Mety mody mihaino tenin'Andriamanitra. Mety mody manao akanjo mihaja. Mety mody miteny tenin'Andriamanitra eo mason'ny hafa. Kanefa ilay tenin'Andriamanitra ambaranay, sao sanatria tsy marina aminay akory Andriamanitra. Dia androany Jesosy aoka fotoana anankiray izay anamboaranay an'izany, satria tsy sitraponao izany Jesosy. Ny sitraponao dia ny anananay an'izany fiainana marina amin'ny alalan'ny teny izay tafalatsaka sy tafaletika sy maniry ao anatinay rehetra izany Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, nanaovanay zavavaka izany. Toa sandratsika ny tanantsika amin'izao fotoan'izao. Ny vavakantsika teny ianao hoe Tompo asandratro ny tanako satria ianao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra tsy mba manadino hainao ary tsy manana hafa sady tsy mitady hafa ankoatranao, satria ianao ilay Andriamanitra tsy mba manary anahy ianao. Ianao no mpanjaka ny foko Jesosy, ary rehefa manjaka ao anatin'ny foko ianao dia ianao izany manapaka eo amin'ny fiainako ne Jesosy. Dia androany Andriamanitra hamafisiko indray izany. Halleluja. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko. Dao sandratsika ny tanantsika dia averintsika izany. Aoka tena mifofy amin'ny fitiavana an Jesosy ny anaovanao an'izany raha sitraka ao. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, ho anao Jesosy, mpanjakako kako fianao ilay, fianao ilay, mpanjakany foko. Lazao hoe tsy manana hafa aho, tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao, tsy ianao. Ianao no irini foko, ianao no irini foko, tsy misy fetre, tsy misy fetra toko. Anterikyo ho anao ny fiainako, ny fiainako tsy manana fao, tsy manana fao. Tompoko afa-tsy ianao, tompoko afa-tsy ianao. Ianao no irini foko, ianao no irini foko, tsy misy fetre, tsy misy fetra toko. Anterikyo anao indray, anterikyo anao tompo, nisautrako,
mety lany ritra Andriamanitra. Ilay loharano tsy mety ritra, fitiavana miseho isan'andro. Raisy Tompo ny fisaorana avy any amin'ny fonay Andriamanitra. Alleluia ho anao Andriamanitra. Totsika isaotra an Jesosy raha sitraka ao misaora. Misaora Jesosy androany. Ny atao anatiko Tompo dia tena entiko isaotra anao Andriamanitra. Entiko amin'izao fotoan'izao Andriamanitra. Ankalaza anao, ankasitraka anao, ny amin'ny fahaizanao mitondra, ny amin'ny fahaizanao mitantana Jesosy. Ianao Andriamanitra matoy izao anay. Tsy nitandro enatra ianao, fa tonga tetỳ tany mba ho fanavotana sy fananganana ny tsirairay avy. Dia androany any Jesosy dia hisaotra anao, misaotra Tompo. Fa fitiavana tsy misy ohatr'izany Andriamanitra. Fitiavana tsy tahaka, tsy vitan'ny olombelona, tsy vitanay akory ary Andriamanitra. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'izay rehetra avelanao mitranga amin'ny fiainanay Andriamanitra. Alleluia, alleluia ho anao Andriamanitra, alleluia. Asandrato ny vavaka ao amin'izao fotoan'izao, asandrato ny vavaka ao amin'izao fotoan'izao, feno fisaorana, aokipololotra fisaorana ny vavanao amin'izao fotoan'izao, teneny mihitsy misaotra Tompo. Jesosy, raiso ny fisaoranay Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny fahatsarana rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Isan'andro san'andro ianao dia tsy mitsahatra ny mihevitra amin'ny fiainanay tsirairay avy. Jesosy mankasitraka. Alleluia, alleluia. Misaotra betsaka Jesosy. Mba raiso fisaoranay Jesosy. Raisunao re ni saotra terinay izao ho fanajana anao pamonjy ty. Mba raisinao Jesosy. Raiso Jesosy, fisaorana avy any am-ponay tsirairay avy. Alleluia. Terinay izao ho fanajana anao. Asandrato eo ny feonao lazao amin'ny Jesosy. Asandrato ny feonao, asandrato mafy ny fisaoranao amin'ny Jesosy. Raisunao re ni saotra terinay izao fanajana ianao, fanajana anao pamonjy. Ufanajana ianao Jesosy. Ufanajana, ufanajana anao pamonjy ty. Mankasitraka Jesosy. Mendrika ao anao fisaorana mandrakizay, mendrika ao anao fiderana, mendrika ao anao fiankofanao anay Jesosy. Te hanambary izay androany hoe tianay ianao Jesosy. Maminay ianao tsy toy izao izay raha tsy noho ianao Jesosy. Mety mieritreritra izay, mety eny an-dalana mety mieritreritra izay hoe mahavita tena na hoe afaka manao zavatra, nefa Jesosy tena tsy mety ny fiainanay raha tsy miankina aminao tanteraka Jesosy. Jesosy androany izay
tianambara fa tiaponay fa tianay ianao jesosy tsy manana fa tsy ianao zay ianao no andriamanitra ay ianao ny mpanjaka anay ianao ny mpamonjy anay ianao ny nanavitra anay jesosy alleluia tompo tiky ianao ianao no fiainako fifaliny fo asambarako deraka mirintsika hoe tompo tiky ianao halleluia tompo tiky ianao fiainanay ianao jesosy ianao no fiainako fifaliny fo fifaliny fo ianao no asambarana asambarako so mitsokanao mitsaokanao famaminay ianao jesosy o famamiko indrindrana manirano fatratrany fo sizay rehetrarehetra toana tiky Sizaretra toanatinay jesosy sizaretraretra toanaty lazao hoe tiky ianao tiako ianao halleluia tena tiky ianao jesosy dao veritsika eo tompo tiky ianao tompo tiky ianao ianao no fiainanay ianao no fiainako ianao rery jesosy ny fifaliny fonay fifaliny fo asambarako asambarako asandratomay feo anao de lazao hoe mitsokanao zay jesosy mitsaokanao tena mamina ianao famamiko indrindrana maniry anao fatratrany fo sizay rehetrarehetra toana tiky mitsokanao mitsaokanao famamiko indrindrana famamiko indrindrana jesosy maniry anao fatratrany fo Tani fu Sizare Tare Ona tu fikira ti sentato tananoti Papà Gesù sei am sokan
azo famarinana asandrato feonao idirao Jesosy Halleluja maniriano fatratra ny fo sy zay rehetrarehetra toana tiako tena tiako anao mankasitraka Jesosy Halleluja Halleluja androany Jesosy dia tsapanay loatra hoe tsapanay loatra ny alabe ny fitiavanao anay Jesosy Jesosy tsy maninona zay mety ijeren'ny olona anay zay rehetra mety fieritreretan'ny olona anay fa zay Jesosy dia tsy ala ny olona fa adala ary zay miaraka aminao dia ifikitra aminao foana zay Jesosy mandrakizay satria adala anao zay Jesosy tsara ny ianao Jesosy tsy misy tsara ohatranao ianao ilay tsy miova mandrakizay amin'ny fiainanay misaotra betsaka Jesosy Halleluja Halleluja Ilazintsika androany ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia sokafo ny fonao aoka homarina aminao zay hira ho iraintsika eto dia tena hiaraka itentsika androany hoe tiantsika Andriamanitra izay no mahatonga antsika hira androany hoe adalanao Jesosy aoka homarina amintsika izany androany Jesosy o malalako milanao raha vao mifo marainao dia matsiaro anao faly aminao ny eritreritro ny fitiavako raha izao rehetra izao tsisy atakalo anao Jesosio tsy misy atakaloko anao faly aminao
takaloko anao faly aminao ireria fitiavako malalaky anao marariao tompo ianao no antsoiko malaelo ao tompo ianao no tadiaviko mitsariao tompo ianao no tadiaviko enfaliao tompo ianao no izarako iranao fadalanao ao jesosio tsy misy atakaloko anao faly aminao ireria fitiavako fadalanao ao jesosio tsy misy atakaloko anao faly aminao ireria fitiavako malalaky adalanao ao jesosio tsy misy atakaloko anao faly aminao ireriany fitiavako asandrato ny feonao dia lazao adalanao adalanao ao jesosio tsy misy atakaloko Tsy misy atakaloko anao faly aminao ireria fitiavako adalanao jesosio tsy misy atakaloko anao faly aminao ireria fitiavako Alléluia. Zay rehetra faly amin'i Jesosy a, ndao tsika horakoraka sy te tanana mafy a ho an'i Jesosy. Ndao tsika asandrato ny tananao androany dia ambarao am-ponao a. Saintsainy hoe maro ny olona mety hoe namoy ny havany, namoy fianakaviany a, mety tsy afaka nanatrika fanatrehan'Andriamanitra ohatra tsika senao zao a, fa androany ianao mbola men'Andriamanitra tombontsoa, nomeny Jesosy tombontsoa ianao androany a, mbola afaka miderana azy, afaka manompo anazy. Misy olona be da be mety any amin'ny hôpitaly, any amin'ny tsy natanteraka ny zavatra mety hoe programma tiany ho tanterahana, fa androany a
tsika sianao tanteraka androany hoe eto amin'ny fanandrian'andriamanitra ndao nambaritsika androany jesosy manan'izay manana anao jesosy tsy toy izao ny fiainanay raha tsy noho ianao mety be aminay miaraka aminao ary tsy ala aminao izay mandrakizay ndao tsika tena hivoady amin'i jesosy fa tsy ala amintsika mandrakizay anompanao hatramin'ny faran'izay jesosy mandra-piavinao eny amin'ny rao an-lanitra dia anao izay tsiraray avy reto manan'izay manana anao jesosy halleluia 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 mananao tompo fa manananao niovany fiainako tompo tao aminao tsy naneny ninaoranandray anao jesosy tsy ho toy izao ny fiainanay raha totsy tao aminao lazao hoe mananao jesosy mananao tompo fa mananana fiainanay niovany fiainako tompo tao aminao tsy naneny ninaoranandray anao tsy toy izao tsy ho toy izao ny fiainako totsy tao aminao totsy tao aminao mananao jesosy tompo fa mananana niovany fiainako tompo tao aminao tsy naneny ninaoranandray anao jesosy tsy ho toy izao ny fiainako totsy tao aminao raha totsy tao aminao mananao jesosy tompo fa mananana niovany fiainako tompo tao aminao jesosy halleluia ninaoranandray anao tsy toy izao tsy ho toy izao ny fiainako averitsika fanany manana jesosy manananao halleluia mananao jesosy mananao niovany fiainako tompo tao aminao tsy naneny ninaoranandray anao tsy toy izao tsy ho toy izao ny fiainako tsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainanay raha totsy tao aminao do iorakoraka sy tiaka mafy ho an'i jesosy Alleluia! Misy olona ve eto e? Ndao tsika iorakoraka aleluia mafy be ho an'i Jesosy isa roa telo. Alleluia! Mahazo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoana andrenesantsika fijoroana vavolombelona tsika angatahantsika ranam-bavarojo androso mandroso tompoko. voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no hijoroako vavolombelona eto androany. Ny nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako izany tamin'ny confinement iny dia efa akaiky ny examenay tamin'izay
dia nefany a ny boky mbola tsisy voavidy mihitsy satria tapaka ny asan'ny dadanay sy neninay. Dia teo aho zany nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy hainao ny teny hoe zavatra rehetra miara-miasa mba hasoa izay tianao. Dia teo aho nangataka tamin'i Jesosy hoe mba nikafy lalana mba omeo fafana Jesosy afahako manao examen. Dia nisy namako izay manana hôtely izy a. Dia teo aho zany no namen'i Jesosy hevitra hoe nandeha nanao livraison ananay matany isan'andro. Tena kely ny tombony a, fa voninahitra ho an'i Jesosy fa voavita daholo ny boky rehetra. Dia tahiny Jesosy daholo tompoko. Mankasitraka tompoko a. Alleluia. Mino afa mino ianao. Alleluia. Mandroso tompoko, mandroso rahalahy, mandroso tompoko. Kisakisaka kely azafady tompoko eny tompoko. Tahiny tompodolo tsika tompoko. Tahiny Jesosy tompoko. Voninahitra ho an'ny voninahitra ho an'ny tompo rery ihany a, raha nanehoan'ny tompo voninahiny tokoa tamin'ity herinandro ity tao anatiny. Eny atao anatin'ity herinandro ity moa zany ny tena marina. Tamin'ny alalan'ity portefeuille kely mampalahelo kely ity. Adiniko tetsy amin'ny toerana fipetrahako teto izy tamin'ny Sabotsy. Izy tia tsy dia ataoko fametrahana vola loatra fa misy portefeuille hafa fametrahako vola. Fa ny mafisapisaka azy dia afaka manarona vera fandraisako izy ity ao ambanin'ny seza fipetrahako. Fa noho n'le somary lavalava le fandarana teto tamin'ny Sabotsy a, dia tsy nahatra tamin'ny farana satria za tsy maintsy mbola namonjy fotoana indray nampianatra tamin'ny 10. Dia voatery tsy maintsy nandeha. Donc amin'ny fomba fampiasako azy rehefa tonga le fandraisana dia manala ny sarony izy ity a, dia raisiko le vera fandraisana dia tsy ao adioniko mihitsy izy. Fa tamin'io fotoana io tsisy fandraisana dia nisy apeta ao anaty loko tanteraka le izy. Tamin'le izy tsy ampiasaiko loatra dia nandeha mission ako alatsinainy talata atoandro mila carte bancaire satria ao anatin'ity misy ny carte bancaire sy ny permis de conduire biométrique ao anatin'ity. Teo vao tadidiko hoe taiza mono nametrahako an'le portefeuille. Tena raha ny eritreritro mandrokana tena tsy tadidiko mihitsy fa un moment donné zany ny eritreritra hoe tompo ahoana taiza nametrahako azy. Dia niteny ny tompo hoe tadidinao zao no nametranao azy. Tena avery ny tompo 0 mihitsy ny fitadidiko dia tadidiko le izy a. Dia tia fijorona vavombelon'ity zany tena zavatra telo nasen'ny tompo tampoka. Voalohany indrindra aloha tela azamiko izy hoe manana finoana dia ny fiainanao amin'ny fiainana faran'izay kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia efa napetraka ao tamiko dia za mendraikitra azy. Alleluia. Fahatelo, miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra mba hasoa amin'izay rehetra tian'ny tompo izay joroko vavombelona farany io rehefa avy eo. Dia tonga ny alarobia maraina dia olombelona ihany moa ny tena nitadidiko zany izy dia tonga teo alarobia atoandro dia tsisy ninina. Fa nasain'ny tompo nitombona mihitsy ny finoako hoe manana finoana aza mieritreritra tsony. Dia nonomboka teo tonga dia nitombona tonga dia nitsapy izay tanteraka mihitsy ny finoako hoe tsy very zay. Dia tonga zoma zao arivotra mamboniditra teo dia mifanena tamin'ny nahita amin'ny pasteur tato hoe aminao le portefeuille toy izao hoe alleluia. Dia raha ohatra ka nampiasa an'le carte bancaire satria architecte no asako amina resaka bâtiment construction, nisy vola tokony nalaina tany am-panaovana mission somary lebebe ihany le montant. Dia zao teo ny zavatra nisy le namana namonjy fa tamin'ny 12 atoandro teo nandefa message ny banky tamin'ny accès bank misy fiarahana miasa nasehony tamiko nisy efa un mois efa nitretevana an'le dossier. Dia raha ohatra ka naka vola tany am-panaovana mission dia tsy nahafeno mifepetra ny iken'ny banky fa androan'ny banky nandefa message hoe mandalova ianao izy fa niekena le contrat anao. Miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra mba azo voninahitra ao amin'ny tompo rehetra ny tompo. Alleluia. Andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Mandroso tompoko, mandroso rahalahy. Alleluia. Andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra an'i Jesosy za avy any Antsirabe
dia indray aman-dreny koa ara-panahy no naniraka anahy teto satria misy taratasy karakaraiko eto. Dia izy ny teny hoe zaho ozy izy manome fréancé andanany tsy mivavaka. Dia tamin'io a meny frais vao tonga dia lany le frais. Dia niantso anazy tamin'izay izy andeha hiakatra ho akaty dia vadiny nandray an'ilay izy dia andraso izy fa teneniko pasteur. Dia niandry an'ilay appel tsy niantso izy. Dia za zany amin'io ohatrany ozy hoe Jesosy aiza nahitako vola mba andehanako hamonjy ny fotoananao. Dia natsony zokinay amin'ny maraina tamin'ny herin'ny androany zany natsony hoe makanisa aty an-trano izy izy fa miandry an'lahy aty an-trano dia nakany an-tranony za amin'io nefa milliardaire be mihitsiny. Dia tonga tany dia vao tonga teo sabotsy dia tonga dia meny 5,000 dia tonga dia nisaotra an'i Jesosy hoe ty zany le opportunité meny Jesosy dia avy eo nandeha nody mbola netohan'le mamanay indray frais-ako nandeha nakaty. Dia tonga tamin'ity herinandro ity dia ozy indray zany hoe aiza indray na efahako mahita opportunité andehanako hivavaka. Ny sabotsiny iny nahita 50 indray. Dia ny lahady maraina an'iny zany juste hoe andeha cross maraina ny vavako ny trano meny Jesosy 50 indray. Dia latsinainy teo latsinainy za zany tokony hoe vao maraina be ny ala ao an-trano mamonjy an'le misy asa kely izay dia tokony vao maraina be mamonjy an'le izy fa ozy hoe ny aty aloha ny priorité. Dia tonga tety amin'ny soprety Analakely za tonga aloha foana moa zany dia tonga tena marina mihitsy zany. Dia vita amin'ny fotoam-bavaka tao amin'ny valo sasany dia tsy nanana eritreritra intsony hoe hatraty ninona any zany fa hoe andeha fotsiny dia bus dia izay lalany ihany lalany. Tonga tany dia nanontany andry zalahy hoe efa misy tomobile tonga ao aho fa za zao vao tonga mihitsiny dia hoe mbola miandry fa mbola eny mahitsy le tomobile. Dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tia mbola nataon'i Jesosy hoe nandeha tongotra raha atao mandeha tongotra tsara dia hoe ale makaty fotsiny fa miverina tsy maintsy misy foana. Tena voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia, andao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Taiza moa tinona laika. Ia, tsara Jesosy mino fa eo amin'ny fiainanao koa misy zavatra nataon'i Jesosy zay. Ndao tsika hivavaka mba omeny Jesosy fahasahina ianao. Masonareo moa tsy mijerijery anazy za tsy hanondro anareo fa aleo Jesosy aleo fanamasina no hikasika ny tsirairay avy. Ndao tsika hivavaka amin'ny voninahitra an'i Jesosy hisaotra an'i Jesosy fa rehefa mikatsaka amin'ny fanjakana ianao rehefa terem-panahy ianao anome zay mahafaly an'i Jesosy izy no manome ny fiantohana anao. Rehefa mikatsaka amin'ny fanjakana ianao ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa ahasoanao. Ary fahatelo le témoignage ny lerana bavy teo mihaino an'i Jesosy izy nivavaka izy dia Andriamanitra nanome tolotsaina azy hoe izao atao. Dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina vita ny bokiny, tsy tao anaty fanahiana, tsy tao anaty teboteby fa zany hoe mandeha ao amin'izay nanondrahan'i Jesosy. Ndao tsika anondrika ny lohantsika anandratra ny tanantsika any amin'i Jesosy fa izy no anton'izany rehetrarehetra zany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dreto izay mahamey voninahitra anao fa tsara loatra ianao Jesosy. Ninona zavatra miseho eto amin'ny fiainanay dia eo am-pelantananao ny hery sy ny fahefana rehetra. Rehefa nametraka ny fiainanay teo am-pelantananao zahay, rehefa nanolotra ny fiainanay ho anao zahay ka manaiky ny hotarianao Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy hikatsaka ny fanjakanao zahay mihoatra no zao fiainana zao, ametraka mialoha oloha laharana ny fikatsahana amin'ny fanjakanao zahay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mandefa teny foana ianao ananganana anay, mandefa teny foana ianao hialoavana ny lalanay mba hahafanay miditra ao anaty fampiarana an'izany teny zany isan'andro. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa namasinao mangataka aminao ahako omeo fahasahiana ny tsirairay avy, pitsio ny tsirairay avy ny amin'ny zavatra tokony hanomeza ny voninahitra an'i Jesosy, ny amin'ny fandresena izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia.
tiao toloritananao toro ilananao zay aleanao tiako alefara andehanao zakomba andeha hoento lavitry ny fahazaranao voay varavaranao raha tsy anao ny mamo manahirana lay tsisy makatona ny tiako hidirana raha nahita fity aminao aho homba inyelatrao raha nahita fity aminao aho mba te ahitako ny voninahitra afeno atsefakiry aram-bato e amin'ilay toerana akaiky anao ofeno ahita tsy miato e ny voninahitra tsika rehetra bataiwe haitondra ny fanahinao kasiwa kasiwalan ampio tsy alamin fanatreana faindrena sisisike tsy anao anganoangano umbefinuna marisike ande ambu bataiwe bataiwe haitundra ny fanaina kasiwalala iwautiana tisozo sisike tiana wangama mafinuna marisike marisike ande ambunirano mafinuna marisike ande ambunirano mafinuna marisike ande ambunirano manasantsika hitsangana ndao tsika ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fivorintsika androany a mivoninahitra indray Jesosy sandrato ny tananao a sakafo an'Andriamanitra trano ny fonao a dia derao ny anarany a ankalazao a fa tsara izy raha misy ny tokony isaorana sy mendrika isaorana amin'ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra mahafinaritra na amin'izay mety ho tsy mahafinaritra tsika ny saina dia miandry antsika eo amin'ny fisaoran'Andriamanitra tsanganao ary ny tananao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra trany misaotra indray ary misaotra foananao zay ny amin'ny asarbidin'izao fotoana arivo zao indray a nitarianao anay tamin'ny alalan'ny fanahinao tonga soa eto amin'ny fanatrehanao mankasitraka ny amin'ny herinandro a zay nitahinao anay nomenao tombonandro a ery tanjaka no valianao vavaka nomenao teny no karakarainao a no tsimbinao natrehanao no troninao sotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta ray sy ny dera sy ny laza ary ny aja ary voninahitra zay anao hatramin'izay ka mbola anao a mandrakizay a amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy a amen tytsika mbola hivavaka zao mivoalaza ny salamo fa 30 ny 17 zavatra anankiray anisan'ny tenenin'i Davida rehefa nilaza izy eo amin'ny salamo fa 20 izy hoe tsy manan-java mahory a dia nahita teny aho hoe misy zavatra mampahory azy salamo fa 30:17 ny anaran'i Jesosy Jehovah no nifankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitra misy afaka mamaky miaraka amiko ve nanafina ny tavanao ianao dia ory a Davida lay niteny fa tsy manan-java mahory no nilaza fa raha feninao amiko ny tavanao dia ory a androny ariva raisy zany teny zany dia ndao tsika teny amin'Andriamanitra hoe Tompo
raha tsy eo mifanatrehanao a dia ory a, fa raha eo mifanatrehanao dia sambatra. Ovaintsika zany le diska, misy diska anankiray gôko zay a, mila ovaina eo amin'ny fiainantsika. Io diska gôko io le hoe tsisy vola dia ory. Pana tsy mamonjy zoma arivo ary tsy dia manina loatra fa misy direct. Tapahako io amin'ny anarany tongava manatrika ty anao an'izay ny ambadimbadika any ka afaka manatrika ho anao zay tonga eto moa dia misaotra betsaka tonga. Fa jereo any fahorian'i Davida raha manafina raha fenonao amiko ny tavanao izy izy. Totra mahita Davida miteny zany hoe tsy zakako hoe. Hitanao tena akaikinao ohatranao le misy zavatra tsy zakanao iny hoe. Fa draindray hoe le anao hoe zavatra ny tany hoe zavatra tsy azo hoe mety ao amin'ny nofo hoe. Alleluia. Asa raha tony tananao dia tenenao amin'Andriamanitra, Tompo mila mifanatrehanao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tahaka ny salamo izay nosoratan'i Davida mpanomponao izay lehilahy araka ny fonao no hijoroanay amin'ity takarivo ity. Fa raha feninao aminay tokoa ny tavanao dia ory izahay. Raha lavitry ny fanatrehanao izay Tompo dia tsy mety, tena tsy mety aminay. Ary sofa nomenao ny fanatrehanao, sofa nomenao ara-panekeny zany mba ho eo aminay sy ho ato anatinay. Androny ariva tena hoe te hifankahita amin'ny fanatrehanao zay, te hifandray sy hiombona amin'ny fanatrehanao. Satria Tompo eo anilanao, dia eo anilanao Tompo no irinay, tena hitoerana ary tena mahasambatra anay. Zavatra angatahaka Jesosy androany oka hiaisotra ny vesatra. Misy zavatra mavesatra indraindray satria misy zavatra be dia be famaofao eo amin'ny fiainana, satria mbola ety amin'izao tontolo izao zay. Amin'ny alalan'ny fanahinao izay manjaka sy manapaka ary nomenao atao anatinay, satria ianao no ivony izao fivoriana izao. Dia ataovy mahatsapa Tompo izay tsy raray avy, tsy hakanavaka, tsy hakanavaka, tsy hakanavaka, fa eo amin'ny fanatrehanao miombona aminao. Zay Tompo mahafaly sy maharavoravo anay, ary zay ny mahasambatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Daontsika ary teny hoe eo anilanao Tompo ary eo anilanao mandrakizay. Asandrato mivavaka sy ny feonao. Eo anilanao foana no tiako izay, iankinami ny fitiavanao. Tsy hitady toeran-kafasambatray, Tompony fanatrehanao, ampiray ny raha amin'ny anaran'i Jesosy tena ray ianao, mitaizanay ianao ary tsy mamelanay andeha araka izay ditro ny fonay. Tsy avelanao izay ho very avy amin'izay fizirizirina na mety ho endriky ny fahamafisakatoka izay isaorana sankasitrananao, fa izay navelanao nitranga teo amin'ny fiainany hatramin'ny androany dia le mahasoa,
le mahatsara, le mahamety, le mampandroso, le mampitombo, le mampalehibe. Zany no isaorana isan-kasitrana anao androany. Saotra betsaka indray. Eto amin'ny fanatrehanao zay no monsieur ressourcé, mandray indray izay avy aminao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Iteka mafy tsara ho an'i Jesosy sika. Maza ho toerana vetivety indray arabao zay eo akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoe dia Andriamanitra miteny tenenao izay izy. Amen. Anio manokana dia faly tafiaraka eto indray isika menakavy andrehan'Andriamanitra ampiteny sy teny ao anatin'ny fotsika ao ary ny loha hevitra izay nomeny tompo antsika amin'ity mitakarivo ity dia nampitondraina ny lohateny hoe fantatro Andriamanitra. Fantatro Andriamanitra. Avereny izay miaraka amiko fantatro Andriamanitra. Sokafantsika ny Filipiana 4:7-10. Hoy ny voalazan'ny epistily izay nosoratan'i Paoly apôstôly amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Anio manokantsika tsy hoe hijery ny sekrena ny tsy ambaratelona mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'Andriamanitra, fa ny tsy ambaratelon'Andriamanitra mahatonga azy miaraka amina mpanompo anankiray. Hoy ny bokin'i Isaia 5:5-9. Fantatsika tsara io teny io. Atombo Kristy dia anao mamarana azy amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny fihevitro ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako o Jehova. Rehefa ndresaka tamin'ny Samuela mpaminany Andriamanitra dia izao nyteneny amin'ny Samuela 2:9-7. Aza mijery ny tarehany na ny avony tsanganany fa efa lavika izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny antoany, ny fijerin'i Jehova. Atomboka dia anao mamarana azy, fa ny olona mijery miseho ivelany. Sy tsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tiako ianao hipartisipe anatin'ny fotoana mba ahafahany ao anatinao mandray amin'ny fientanentanana sy firetana. Raha ilazitsika hoe fantatro Andriamanitra dia tian'Andriamanitra isika ahafantatra an'Andriamanitra eo amin'ilay tiany ahafantaranao azy. Apiditra an'ity teny ity dia tiako fantatra hoe ny zavatra napetraka ny olona dia tsy le zavatra napetraka Andriamanitra. Satria rehefa teny vakitsika teo hoe tsy mitovy izy ny fihevitro sy ny fihevitry ny olona, ny fijerika sy ny fijerin'ny olona. Ohatra fotsiny ina zao ny fanombohan'ny taona, janvier na janoary, fa amin'Andriamanitra ny fanombohan'ny taona Paska. Tsy hoe ho avadika ohatra izay izy, fa mba manaitra anao fotsiny hoe misy zavatra tsy mitovy zany izay nahazatra antsika, napetraky ny olombelona ara-piarahamonina sy ara-pandaminana sy izay napetraky Andriamanitra anaty Baiboly. Asika ve ny voalohan'ny taona zany raha ny anaty Baiboly izay antsika dia izy ny Exodus 12:2 fotsiny ohatra amin'ny anaran'ny Tompo hoe ty volana ty voalombolana ho anareo, ho voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Satria atombok'Andriamanitra eo amin'ny fotoana ivoahanany Egipta ny bonane. Inona ny fanombohan'ny andro? Misy tsy samamaly? Non, fanombohan'ny journée, fa tsy semaine. Tsy azoko. On écoute. Inona fanombohan'ny journée? Maraina. Nefa ny Baiboly dia miteny Genesis 1:5 naran'i Jesosy dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izay. Amin'Andriamanitra zany ny fanombohan'ny journée hariva ary famarana anazy maraina. Ka ety amin'izao tontolo izao zasenao tsika sy nareo nefa matokiozy izy fa zay efa naresy izao tontolo izao. Miazonao amin'izay hoe misy zavatra samihafa ve? Tsy azonao.
azonao ve eo amin'izay rany inona ny fanomboan'ny herinandro inanao miasa sy mianatra alatsinainy nefa ny baiboly dia miteny fa fanomboan'ny herinandro alahady azotsika amin'izay ve misy zavatra ohatry mifanipanipaka be dehibe ao ka tsarytsika mamaky baiboly mba ho informer sy ho révéler 2004 tsika zao 2022 nefa ny tokony ho fanomboany décompte dia tamin'ny fotoana latsaka ny rahan Jesosy satria rehefa latsaka ny rahan Jesosy vao nanomboka ny testamenta vaovao misy zavatra napetraky ny olona ary misy ny ao am-pon'Andriamanitra sandrato ny tananao teneny hoe tompo le ao am-ponao fa tsy le napetraky ny olona mba hampafantaro sandrato ny tananao dia ataovy izany vavaka izany raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mangetahita ny alalany ao am-ponao lalina izay ary zany no isaorana efa tsy misy mahalala ny ao am-ponao raha tsy mifanahinao ary zany no isaorana ianao fa mifanahinao dia efa miaraka aminay mampianatra anay mamangina isa-tokantrano sy ny tsiraray azy manaraka an'izao direct izao sy amerina an'izao fampahirezina sy toroteny fampianarana an'izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Inona moa ny titre fantatro Andriamanitra zay zany no tokony ho valiteny rehefa miala eto ianao rehefa avy eo hoe fantatro Andriamanitra fantatro Andriamanitra satria Andriamanitra te ho fantatro averiko fantatro Andriamanitra satria Andriamanitra te ho fantatro tsy inisiativa avy any aminao le izy fa izy mihitsy ny te iseho mba ho fantatrao fantatra Andriamanitra loatra fa raha tsy mahafantatra azy ianao dia diso zavatra be dehibe ary androantsika tsy hoe hivavaka mba hahafantatr'olona ianao na olona ambony na olona tsara toerana satria misy fotoana mety mametraka ny olona hoe rehefa mahafantatr'olona ianao dia tafavoaka eo amin'ny fiainana za te hiteny ianao fa raha mahafantatra an'Andriamanitra ianao tafavoaka ianao amin'ny fiainana mandrakizay amen. Jaona 7:17 sakafo ny baibolitsika ho an'izay manana eo akaiky eo dia hiara-maky an'ity mafy tsara zasa ianao Jaona 7:17 rehefa hitanao zany dia hiara-maky tsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary izao fiainana andraso aloha averina mafy tsara isa 2 ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahanao amen. Mame définition eto Jesosy définition ny fiainana mandrakizay amin'ny olona dia fiainam-pahasambarana tsy manapataperina amin'ny sakafo dia tsy mety lany dia tsisy fahasarotana antsony tsisy soa lany amen tsisy marary tsisy fanentena zany ny fiainana mandrakizay ary tena tonga dia paradisa sambatra be mahafinaritra be ny trano velona ny voninkazo tsisy menjera tsisy maratra tena zany ny fiainana mandrakizay dia Jesosy tsy zay ny fiainana mandrakizay fa ny fiainana mandrakizay enao androany eto ambonin'ny tany mahafantatra an'Andriamanitra averitsika vakina mafy tsara dia amin'izay milentika ny teny isa efa nakatona sady angale baiboly ay ndao ary isa 2 naran'i Jesosy ary izao no fiainana mandrakizay inona hoany dia nitoyanka za mametraka fantenao mamalika tsy avereo zay teneniko fa samy mamaky ireo za efa atsofoka le fanontaniana anatin'le 2 phrase averitsika voalohany farany isa 2 ary izao no fiainana mandrakizay inona le izy hoany dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahanao misy olona zany mety mieritreritra hoe manana fiainana mandrakizay rahalahy fa raha tsy mahafantatra an'Andriamanitra izy dia mamita tena satria ny fiainana mandrakizay dia ny fahafantarana an'Andriamanitra eto Jesosy dia mirévélé fa ny fiainana mandrakizay tsy le eritreretintsika hoe fiainam-pahasambarana tsy misy ranomaso any amin'ny toerana anankiray atao hoe paradisa fa hoy Jesosy ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra ny mahafantatra an' Jesosy
obolina toko fasivy fafolo dia ozy izy ny baiboly minaran'i Jesosy hoe ny fahatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina na inko hoe fahatakarana. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe compréhension, amin'ny teny anglisy izy dia hoe understanding. Ny olona mahatakatra no atao hoe mahafantatra an'Andriamanitra, na ihany koa hoe ny olona mahafantatra an'Andriamanitra no manana fahatakarana. Obolina toko 4:24 ka hatramin'ny 24 iresaka vetivetintsika hoe inona mahasamihafa ny fahendrena, ny fahatakarana sy ny fahalalana. Ny anaran'ny Tompo, fahendrena no anaovana trano, fahalalinan-tsaina no ampaharitra azy, na ihany koa hoe fahatakarana, compréhension. 24 fahalalana no amenona ny efitrano amin'izay arena soa sy mahafinaritra rehetra. Zavatra anankitelo samihafa nefa miaraka: ny fahalalana, ny fahendrena sy ny fahatakarana. Ny fahalalana dia zavatra fantatrao, ny fahendrena zavatra renao dia nataonao, ary ny fahatakarana zavatra anankiray azonao le izy. Azonao ve le izy? Zay izy ny hoe takatra na tsy takatra. Azontsika ve? Dia zao, ny olona manam-pahalalana dia afaka misitraka fahafenona. Ny olona manam-pahendrena dia afaka manangana fondation, ary ny olona manam-pahatakarana dia miaina stabilité. Tsangano raha maheno tsara ianao, tsangano tananao raha maheno tsara ianao e. Zay mahatonga le boky ny obolina nilaza teo hoe fahendrena anaovana trano. Rehefa manorina trano, rehefa manorina tokantrano dia fahendrena. Fa ny mampaharitra azy, ny mampastable azy, zany hoe tsy miontsana, tsy miiba miaba, tsy manao koroba, fa stable ary miakatra, tsy mistagna koa, dia fahatakarana, compréhension. Raha azonao ny prinsipy ny tokantrano dia ho stable ny tokantranonao. Fa raha tsy ampy fahatakarana ianao miatrika ny tokantranonao dia isy instabilité ny tokantranonao. Dia tahak'izay ny zavatra rehetra izay ahorona amin'ny fahendrena. Ny valiny hoe izy Andriamanitra, satria Andriamanitra miteny hoe tokony mahafantatra azy sika, dia ny hoe jereo Jesosy. Ny valiny hoe izy Andriamanitra dia ny hoe jereo Jesosy. Tena akaikinao, jereo Jesosy hoe. Aizy Jesosy ny jerena. Any am-piangonanay eo amin'ny asa fijaliana miantona eo izy dia izy ny jerena. Sariny iny. Manana boky zay dia ao hitako ny sariny ao izy. Sary iny. Mamaky baiboly ianao dia mahita an' Jesosy ianao ao amin'ilay teny vakianao. Aizy zay teny zay? Aizy zay teny zay? Ao anaty baiboly. Aiza ao anaty baiboly zay teny zay? Ao fotsiny. Tsy mijery ianao zany matoa zany ataonao ohatr'izay hoe ao le izy dia tsy mijery ianao zany. Aiza le izy? Ao amin'ny salamy ve? Ao amin'ny filazantsara. Atombokantsika aloha, ao amin'ny filazantsara ianao no mahita an' Jesosy hoe iza Jesosy. Fa raha mahita an' Jesosy ianao dia mahita an'Andriamanitra. Ary raha mahafantatra an' Jesosy ianao dia mahafantatra an'Andriamanitra. Ary raha mahafantatra an'Andriamanitra ianao dia manana fiainana mandrakizay. Raha miezaka ianao hamantatra an'Andriamanitra tsy mandalo an' Jesosy dia odo ye. Tsy izy zay, satria Jesosy no endrika tanteraka ny sehoan'Andriamanitra. Tsy olona no aneho an' Jesosy, tsy olona azafady no maneho an'Andriamanitra, fa Jesosy. Tsy ampy ny fijerena an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha, satria tsy feno ny fomba ny tantaran'ny olona ny fisehoan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Tsy tanteraka ny fomba nanehoan'ny olona taloha ny fisehoan'Andriamanitra. Voalohany,
lasa ny fangaro tamin'ny toetran'ireo mpanompo nampiasaina ny toetran'Andriamanitra izay noheveriny zareo fa satria misy hoe miracle satria nanamarina ny tenin'Andriamanitra dia nihevitra izy ireo fa validen'Andriamanitra daholo ny réaction zareo rehetra na ny tsara na ny ondrana avy amin'io manondrana sofa nidiny Jesosy saika disy fihevitra ny zanak'olombelona raha tsy nidiny Jesosy tena akaikinao sofa nidiny Jesosy hoe nihevitra ny olona fa rehefa tezitra Mosesy dia tezitra Andriamanitra dia gaga Andriamanitra hoe zary tsy tezitra akory dia teny an'zareo tezitra Mosesy ny tezitra fa tsy za azontsika ve tezitra Eli dia mihevitra ny olona hoe io mihitsy ny fahatezeran'Andriamanitra fa miseho amin'ny lehilahy mpanompony sy ny voaosiny dia ozy Jesosy tsy maintsy midina manazava amin'ny olona hoe ohatran'izao Andriamanitra faharoa ny lalàna dia misy fomba nandarany anjely azy arak'izay fantatry ry zareo izay tsy voatery ho araky ny tao am-pon'Andriamanitra ozy ny asan'ny apôstôly toko 7:15 aminaran'i Jesosy olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandarany anjely azy nefa tsy nankatoy izany izany hoe nisy fahadisoana fomba fijery tamin'ny fifangaroan'le vokatra sy le mpanompo ampiasaina hitanareo amin'izay hitanareo amin'izay ve izy Andriamanitra ve Andriamanitra tena Andriamanitra mihitsy izy tsy azonao refesina amin'ny hoe sitrana dia hoe zao zany ny tia ny tenenina na hoe nahazo contrat be ianao dia zao zany ny tia ny tenenina ny tia ny tenenina efa teneniny foana fa ny vokatra mety hitranga eo amin'ny fiainanao na mety tsy mitranga izany hoe tsy tokony hankininao amin'ny vokatra hita maso ny etaetanao amantatra n'Andriamanitra androany hariva mety misy valim-bavaka tsy voarainao ohatra tsy midika izany hoe nanary ianao izy misy zavatra mipoaka be tsy midika izany hoe faly aminao izy eo zao misy te fahoana loatra ary izy te mareta hatrany farany satria tsy atsika faritana mihitsy hoe zao no nitranga dia zao zany izy amiko ao amin'ny teniny efa nomeny hoe zao no tiako ary zao no tiako hita zao zay ny tia fampianarana omena antsika ty hoe Andriamanitra te hiseho ao aminao mba ho fantatra ao izy eo amin'le tia ny ahalalanao azy fa tsy any amin'le tianao hoe zao no tiako hamantarana azy fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra hijoroanao amen zay ny nahatongavan'i Jesosy tonga Jesosy hamonjy anao ary tonga Jesosy hanafaka anao amin'ny fahotana sy hahatonga anao hiombona amin'i Jesosy tsy afaka hiombona aminy ianao raha tsy miafantatra ao izy Jaona 14:9 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe zay ilizay no efa nitoerako teo aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany ve ary Filipo zay nahita dia nahita ny ray hitanareo amin'izay omeny Jesosy tsy kelikely izy hoe jereo dia amantatra n'Andriamanitra bebe koa nareo amin'ny réactionko amin'ny fomba fiatrehako olona ratsy fanahy ny fomba fiatrehako marary fomba fiatrehako olona mijoro fahavalo ohatry ny ahoana ny réaction an Jesosy fa ohatran'izay Andriamanitra amen Kolosiana 1:10 minaran'i Jesosy sady nahafaka antsika tamin'ny fahefa-maizina ka namindra antsika ao amin'ny fanjakany zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia famelana ny ilontsika Jesosy izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lama-to talohan'izao zavatra rehetra izao Jesosy no endrik'Andriamanitra inona zany le nitranga teo aloha tany amin'ny testamenta taloha maninona mbola nisoratana nefa Jesosy no endrika tanteraka ny ilaina nisoratany ireny mba ho fantatra ao hoe ohatr'izao ny zavatra efa nisehon'Andriamanitra tamin'izany fa rehefa tonga Jesosy dia fenoiny Jesosy le fahalalana amin'ny zavatra ny teneniny sy nasehony ary ny réaction izay niainany niaraka tamin'ny olona tamin'izany miaktive na mamelona indray lay endrik'Andriamanitra very tao amin'ny Adama noho ny amin'ny fahotana ny fahafantaranao an'Andriamanitra
le endrik'Andriamanitra verina averin' Jesosy amin'ny alalan'ny natiran'Andriamanitra ao anatintsika rehefa manaikitsika ho ateraky indray. Very le izy fa naverin' Jesosy ao anatinao ary mila mazoto ianao mitady an'Andriamanitra sy manaka an'Andriamanitra mitady azy ianao mba ho fantatrao izy, dia ny réaction ambadika le hoe fantatrao izy a lasa modèle izy, dia lasa mireagira ianao oatra azy. Tsy haiko azonareo ve le izy mamerina ny endrik'Andriamanitra very ny fahafantaranao an'Andriamanitra. Isan'ny asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanao dia ny hamantaranao hoe inona momba an'Andriamanitra fantatrao hatrizay ny diso mba ho itsiana, satria mety tsy izay mihitsy izy. Averiko, inona tamin'ny hamantaranao an'Andriamanitra ny diso? Tsy maintsy mivery ianao amin'izay nitenenin' Jesosy, satria le izy tsy hoe zao no mandresy lahatra fa inona ny tenenin' Jesosy mifanandrify amin'iny point anankiray iny na iny domaine anankiray iny. Ianao no manintsy ny fahafantaranao an'Andriamanitra. Tena akaikinao, ianao no manintsy ny fahafantaranao an'Andriamanitra hoe ao anatin'ny teny izay renao hoe ao anatin'ny marina izay fantatrao hoe rasoare hiditra ny amin'ilay pratika tsika fotony mbola hitako masonao tena feno fiandrandranany tompo be mihitsiny. Amen. Jaona voalohany toko 7:2 pratika naran'i Jesosy. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Fantatsika fa raha iseho Jesosy, rehefa miseho Jesosy, pasteur Ndio vedetika azafady ane sady misy volombava se mety tsara. Raha iseho Jesosy, eo pasteur, raha iseho Jesosy dia ho tahaka azy isika. Zany hoe rehefa miseho Jesosy dia tsy maintsy maninona tsika, tsy maintsy tahaka azy tsika vao afaka mifandray amin'ilay fisehoany. Fa raha mijoro fotsiny tsika miseho izy ka tsy tahaka azy tsika dia tsy mahita azy tsika. Io fisehoany io anankiroa, le fisehoany rehefa hiverina ka amin'ny fiangonana sy le fisehoany ohatry ny androany hariva zao. Zany hoe tsy azontsika sarahana zany le ianao tsy maintsy manahaka azy raha te hifankahita aminy, nefa ianao tsy afaka hanahaka azy raha tsy mahafantatra azy. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Merci pasteur. Rehefa mahafantatra azy ianao zany dia inona zany ny ataonao? Copie-coller. Alainao fotsiny réaction Jesosy dia ataonao ny réaction. Dia amin'izay fotoana izay rehefa miseho izy dia ny fepetra feno, satria miseho izy ianao manahaka azy dia mifakahitinareo. Dia atao inona zany? Dia hifankahita aminy nga ianao? Dia hifankahita aminy ianao? Manahaka azy ianao? Iverin'i Jesosy, tsy ny olona rehetra izay mitonona fa hifankahita aminy, hifankahita aminy, fa eto izy miteny ary amin'ny fisehoana ozy izy dia hanahaka azy tsika. Maro zany ny olona sanatriaviny zany mety mieritreritra hoe hifankahita aminy nefa tsy manahaka azy, dia ho diso zavatra be dia be eo amin'ny fiainana. Ny fisehoan'i Jesosy dia tsy maintsy miaraka amin'ny fanahafantsika azy. Tsy ampy ary tsy mitombona ny fanairana ny olona ho amin'ny fisehoan'i Jesosy amin'ny fiverenana raha tsy manaitra ny olona ho amin'ny fanahafana azy. Raha za zany miteny zao hoe hiveriny Jesosy hoe miomana ianao, dia tsy ampy zany. Satria miomana ahoana moa zany? Ahoana moa zany miomana anao? Miomana dia tsy mahatoritsona ny androany alina dia tsy ampy torimaso ianao rapitso. Azosika ve le izy? Fa le fiomanana fanahafana azy. Ny fiomanana zany dia ianao miamitovy amin'i Jesosy avy amin'izay hitanao ataon'i Jesosy sy nasehony ao anaty Baiboly. Zay manahaka azy no afaka mahita ny fisehoany. Avereny hoe zay manahaka azy no afaka mifankahita ny fisehoany hoe. Averiko le fisehoan'Andriamanitra resantsika eto aloha ray le rehefa le hiverina izy kaka amin'ny fiangonana. Ilaina sa tsy ilaina zany? Tena ilaina. Ary le faharoa le androany hariva zao le tsika miteny zao, ilaina sa tsy ilaina? Ilaina.
ka na le am'le anankiray na am'le andro any ariva mila manapa-kevitra ianao amina zotom-po anahaka an Jesosy. Tsy hoe mampilamina fiarahamonina ny famoahanao ny toetra an'Andriamanitra fa ilainao hiatrika ny fisehoan'i Jesosy. Tsy maintsy mianatra manahaka azy zasy ianao dia ny ety ambonin'ny tany dia ny mbola ety amin'izao tontolo izao ambara-piverenana dia efa mandeha ny exercice ny fanahafana azy. Andriamanitra teo fantatrao mba hahafahanao manahaka azy amantarany ianao hifankahitanao amin'ny fisehoany. Anakefatra izay resako izay averiko. Andriamanitra teo fantatrao. Ny any amin'ny côtény zany manao fomba rery Jesosy mba hamantatra an'Andriamanitra ianao. Efa nidina izy ary efa nisoratana amin'ny fidinany. Dikan'izay misy trasy zany hoe inona ny réactionny, inona ny nataony, ohatry ny ahoana ny fiteniny, ohatry ny ahoana ny fihetsiny. Tsy mirara sakafo ve Andriamanitra? Vakio filazantsara. Hitanareo amin'izay mazava izy rehefa miverina amin'ny Baiboly ianao, tsy hoe miverenany amina olona, tsy olona ny resaka anao an'izany fa fiverenanao manokana fotoana ianao mamaky Baiboly. Ny tsara indrindra tsy hoe sady eny an-dalana andeha hianatra fa le omena fotoana mihitsy le Andriamanitra miteny aminao. Ka le fotoana pasteur ohatrany tsy misy ao e. Efa resaka tamiko ny agendanao fa misy ao. Efa mibitsika izy hoe misy ao izy fa laniny amin'ny zavatra fa le izy. Misy ao. Manokana fotoana dia verena amin'izay tenenin'Andriamanitra anaty Baiboly, mamaky Baiboly. Inona ny tenenin'Andriamanitra? Ohatra momba ny sakafo. Tena sarotiny ara-tsakafo ve ny tompo? Izy ary malahelo rehefa nona ianao. Ka za manamely tena raha nona ianao. So fotsiny, aza atao mampanotanao kosa ny anoananao. Hitanareo ve? Akaiky be anao anie Jesosy. Tena akaiky anao izy. Andriamanitra teo fantatrao. Ary rehefa fantatrao izy dia lasa manahaka azy ianao. Ao a, ina le voalohany? Fantatro Andriamanitra, avereny hoe fantatro Andriamanitra. Ina le faharoa? Manahaka azy aho hoe. Fahatelo, zandray mifantany hoe alefaso. Fahaefatra, mifankahita aminy aho. Averentsika, voalohany, fantatro Andriamanitra, avereno, fantatro Andriamanitra. Faharoa, manahaka azy aho. Fahatelo, fantany aho. Tanareo, misy retour le izy. Misy ny ary misy ny retour. Mamantatra ny tena ny loha Andriamanitra. Dia avy eo, enao tia no fantany aho mifanaraka amin'le nasehony taminao. Ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita zany hamantarany ianao dia tsy hoe ianao manao adaladala ohatra. Tsy hoe inona hoe za fantatry ny tompo fa zany le teo hoe adalanao fa tsy hoe adaladala ny tompo manao za manao fahatany fa za tsy ary mihitsy. Izy tsy hanary ianao fa manary tena ianao. Azotsika ve zany? Satria ny tian'Andriamanitra hamantarana anao tsy le ianao hoe madidadita kely fa izy aloha tena tia ny tompo ihany fa izy ny ohatrany hoe tia mamaky Baiboly fa be taim-bava. Dia mieritreritra ianao hoe zay no hamantaran'Andriamanitra anao, tsy zay. Ny hamantaran'Andriamanitra anao dia mifanaraka amin'ilay hamantaranao an'Andriamanitra. Satria tokony manahaka azy ianao. Ka raha be taim-bava Jesosy dia momena lalina ianao ataovy zay zaka ny lelanao. Fa rehefa mijerisika an' Jesosy mahafeny teny ny vavany izy, mahafeny lelana izy. Tsy zay mandalo rehetra eo ambany masony dia anaovany réaction. Dia mety hiteny ianao hoe ka izy zanyko, zay indrindra nanomezany fanahy satria ny secret natonga Jesosy afaka anjoro na dia olombelona aza tsy nanota ary tsy nalala ota dia ny fanahin'Andriamanitra tao anatiny. Tsisy excuse zany fa le nampiavaka an' Jesosy efa ao anatinao koa mampiavaka anao mba tonga anao afaka nijoro amina fiainana tahaka an'izay nijoroany Jesosy. Romana 9:7-10 aminaran'i Jesosy. Satria izay fantany raha teo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy. Zavatra anankiroa resantsika momba an'i Jesosy dia mamakivaky ny fiaina ianao miaraka amin'ireo fahamarinandreo. Voalohany Jesosy tsy tonga andringana. Jesosy tsy tonga hamono.
Dikan'izay raha manana an'izay tendance zay anao anatinao a dia miverena eo apototry ny tongotry ny tompo fa misy zavatra tsy milaminao zany. Vakitsika mpanjaka faharoa toko voalohany ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fadimy ambin'ny folo a lavalava kely izy fa tiaka ianao anapaharetana fa efa pasteur njiva mihitsy nisiko mamaky azy a amin'izay a mahafinaritra be menao isa mety hira tampoka izy ny epivoany eny mantsy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zany anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samarika narary dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe mandehana antany eo amin'ny Belzebob andriamanitra ekrona na ho sitrana ihany aho amin'ity heretiko ity na tsy. Vedetika maharaka tsara tsika iza raha le mpanjaka iza Azia. Inona nataon'io mpanjaka io aniraka mpanompo izy a ho aiza ho any Belzebob. Maharaka tsara tsika eo a tsy any amin'ny farany ianao vao mijery film fa hatramin'ny voalohany mihaino tsara ny ao le fasy pasteur zafata mety tapatapaka ohatray mba te hanaitra anareo mantsy efa tsy mbola lavalava io mbola afaka manao mandefa SMS kely tsy mahazo mihaino hatramin'ny farany. Alleluia. Ary ilay anjelin'i Jehovah nyteny tamin'ny Elitispita hoe mianga miakara iona amin'ny iraky ny mpanjakan'ny Samaria ka manaova aminy hoe izao no lazain'i Jehovah moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no mandeha anytany amin'ny Belzebob andriamanitra ekrona ianareo ka noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ary dia lasa Eli. Dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny iraka ka hoy izy taminy nahoana reny no niverina ianareo ary hoy ireo taminy nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra ao amin'ny Israely va no maniraka ny tany amin'ny Belzebob andriamanitra ekrona ianareo ka noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niankaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy lehilahy toy inona no niakatra nitsenanareo izay ka nilaza izany teny izany taminareo ary ireo namaly hoe lehilahy mitafy volombiby izy sady nisy fehikibodotra tamin'ny valahany dia hoy izy Elitispita izay. Ary ny mpanjaka naniraka mpife 50 anankiray mba amin'ny 50 fehiny ankany aminy dia niakatra tany aminy izy ka indro nisy nipetraka teo an-tampon-tendrombohitra ary niteny taminy raha lehilahy hoe ry lehilahin'Andriamanitra ô midiny ianao antsony ny mpanjaka fa Eli namalika nanao tamin'ny mpife 50 hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa dia aoka isy afo ilatsaka avy any an-danitra andevina anao sy ny 50 fehinao ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny 50 fehiny. Vedetra inareo ve iza naniraka ny Eli ho any mpanjaka le vao vakina teo reta sa ho vaiko olona hafa indray mamaky sa naniraka anjely Andriamanitra hiteny amin'ny Eli hoe teneno le mpanjaka hoe maninona ianao no mitady Belzebob nefa misy Andriamanitra velona eto tsy miala eo amin'io fandriana fa maty eo ianao ndana tenenao any amin'ny mpanjaka zany. Inona nataon'ny Eli le mpanompo ny rana nampitay ny afatra nefa Andriamanitra tsy niteny ampitao ny afatra fa ianao makany dia rehefa niverina le mpanompo ny teny hoe ianao mihitsy ny ilain'ny mpanjaka reto olona ny rana reto sy ny teny hoe ianao ny ilain'ny mpanjaka fa hovitainao ianao tsisy resaka an'izay fa hoe ilain'ny mpanjaka ianao mba hatsoin'ny mpanjaka fina réaction ny Eli tonga dia nidote izy raha lehilahin'Andriamanitra fa nga tsy lehilahin'Andriamanitra indray efa lehilahin'Andriamanitra ka raha lehilahin'Andriamanitra marina dia le afo nilatsaka teo ambony altara iny ok latsaka ambony tapon-dohanareo matonga latsaka ny afo dia Andriamanitra ny afo izy hitanareo amin'izay mitatra Andriamanitra ny afo izy Andriamanitra tsy mahazaka gentlisy izy dia nidiny Jesosy avy any tsy mahazaka gentlisy izy fa zay aloha nidingina voalohany fa programa hovonjeny gentlisy ry sanatrio izy Petera karatsinina ny jiosy ihany jiosy foana hatramin'ny farany toy Jesosy nijery anazy mandaranga atsoko Paoly miaino ve tsika tsy hoe Andriamanitra contre ny gentlisy fa tsy maintsy mifidy ny jiosy aloha izy mba hipoiran'i Jesosy fa rehefa vita ny famonjena tonga dia nisokafan'Andriamanitra amin'izay hoe fa toy izao nitiavan'ny Andriamanitra n'izao tontolo izao mba tsy oveza rehetra fanana fiainana zay rehetra amin'ny teny frantsay izy dia hoe quiconque zany hoe nizanizaka olombelona dia afaka mandray famonjena na gentlisy aza. Alleluia. Inona zany nidisy teto amin'ny Eli ny Andriamanitra ny Jiosy tsy Andriamanitra reo izy tozy izy Jesosy
azonao zay ve satria tsy zay le tokony teneniny raha lehilahy n'Andriamanitra ampiseho pouvoir am'izayko okisy afidina démonstration stration démon sika ve ny fanarahana ozy Andriamanitra raha hivavaka ianao dia ho alatsaky ny afo amen ao zay izy Elia eo ambony altara eny ao fa alatsaka ambony altara fa rehefa tonga le miaramila isambotra azy nalatsany eo ambony lohan'olona fa tsy eo ambony altara ka tenenao amiko izy makatosy tsy makatona taty tantara ty hoe Elia mpanorotn'Andriamanitra lehibe eo am'izay le réaction olona tsy tokony andatsahana afo ombo ny tokony andatsahana afo ombo efa voarasarasa eo ambony altara zay no ny fanarahana hoe eo ianao no mivavaka dia ho alatsaka eo ny afo na nitakevitra Elia misy manatrika eto mitady anitakevitra fa miverena ao amin'izay voalaza amin'ny baiboly tsy mahazo manitakevitra ivelan'izay efa nitenenin' Jesosy zasy ianao anka rehefa tonga Jesosy niteny hoe ho avy andatsaka faly arido le mahay indray zany jentilisa tsy azo ny rehefa tonga amin'ny pentekosta nidina ohatry ny afo ny fanamasina ary tsy tany amin'ny jentilisa le izy nyrehatra fa teo tapindohan'ny Petera alleloia ary ny baiboly dia nilaza fa tsy mahay volony zareo tsy hoe vita brochinao azy tonga dia vita fa ohatry ny afo le izy tonga dia maneho fiovana sy fanombohana vaovao hitanareo ve tsy mitovy ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'olombelona rehefa miteny Jesosy hoe andatsaka afo tsy le afo eritreretinao fa afo manova olona mipiakina ataoko pause kely le épisode toy izy tsika indray zafady andiny faraky ambin'ny folo naran'i Jesosy dia naniraka mpife 10 anankiray mba amin'ny 10 fehiny ankany aminy koa ny mpanjaka dia niteny izy ka nanao taminy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina faingany ianao antsony ny mpanjaka fa namaly Elia ka nanao taminy hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevina anao mba amin'ny 10 fehinao ary dia nisy afo n'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny 10 fehiny ary dia naniraka mpife 10 anankiray koa indray mba amin'ny 10 fehiny izy dia niakatra ilay mpife 10 ka tonga ary nandohalika teo anatrehany Elia ka nifona taminy nanao hoe masina ianao ry lehilahin'Andriamanitra ao koa zava-tsoa eo masinao ny haiko sy ny hainy reto mpanomponao 10 ireto indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina ireo roalahy mpife 10 ireo mba amin'ny 10 fehiny avy fa oka kosa ho zava-tsoa eo masinao ny haiko ankehitriny ary hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny Elia midina ihany ka hiaraka aminy ianao fa aza matahotra azy ary dia niainga izy ka nidina niaraka taminy hoany amin'ny mpanjaka amen nandeha any sa tsy nandeha Elia nandeha ka raha andeha any ka maninona ny finoana le olona zavatra mbe mazava eo anatinao dia ahoana zany le 10 lahy indroa miaraka amin'ny litany mpitarika olona sandeha zany a 10 maty fotsiny teo nefa andeha any izy iandro dega inona ke tsika vao andeha anao tsy le hoe mandeha fotsiny sady tsy manao dega sa ahoana maty le olona dia raha tsy ny fonana tsy tonga saina hoe mba saropidy aminao ave ny haiko hoe dia sorana ny tompo fa tonga saina ko fa raha lelahina dia efa hifonana raha lelahina Andriamanitra dia mbola mahay indray le olona dia nahavariana rehefa nieritreritra Elia ny andeha dia niconfirmen'Andriamanitra hoe mandehana fa maninona ny tarany réaction-ny Elia fa maninona raha tonga le miaramila tonga dia mivavaka Elia hoe tompo araka ny teninao mila mandeha tena mila mandeha ve dia niconfirmen'Andriamanitra hoe mandehana aza matahotra dia tsy maty le olona 200 tavotro raha maheno tsara tsika hoe tena akaikinao arao tsara Jesosy hoe fa na Elia aza hoe nanondrana dia nanaikidina andeha ho any amin'ny mpanjaka ihany izy na dia efa maty aza le olona 200 mety ho gagitsika efa maninona Andriamanitra tonga dia niteny afatra fahafatesana ho an'ilay mpanjaka satria ny tambon'ny ota dia fahafatesana ary lalàna mbola fotoana ny lalàna tamin'izany zay olona manaiky hifandraraha amin'ny devoly dia tonga dia ringana tsy hoe eto ambony tany mba ho tapaka eo ilay asan'ny devoly
fa rehefa tonga Jesosy na ny demoniaka aza hiaretan'i Jesosy any amin'ny lalan'ny fasana mba ho delivrena. Ary na Jodasy mpangalatra aza dia mbola navela ho mpitam-bola hatramin'ny farany sao mba hiova. Na ny fariseo sy ny sadoseo ary mbola nanokanan'i Jesosy fotoana hiadiana hevitra mba hiova. Alleloia. Raha tamin'ny andron'i Jesosy ny mpanjaka Azia dia afaka nitoriana teny izy nandray ny marina izy ary ny marina nafaka azy tsy ho andevo niseho ny délivrance tamin'ny anaran'i Jesosy nandray an'i Jesosy izy dia natao batisa dia lasa apôstôly. Fa tsy mbola tonga Jesosy dia tsy maintsy ringana izy aloha. Elia nanozona nandan-tsakafo maty ringana ireo olona tonga hisambotra azy satria mieritreritra izy fa tonga hisambotra nefa tonga akazy mba ho any amin'ny mpanjaka. Hitanao le fieritreretana zany hoe akanako ve dia 10 daholo zaranao ary cortège be zany makanao manam-pahefana zany ianao fa le fomba fijery mihitsy tonga dia misaina negativa hoe tena hamono reto. Vao misaina hoe te hamono reto dia tonga dia misaina ny hamono koa. Tena akaikinao aza misaina ny hamono zany hoe tena aza misaina ny hamono tena. Totra mijerijery be anao hoe andray zany fomba fiteninao pastera. Aza misaina ny hamono tena sy hamono ny hafa. Tsy avy amin'Andriamanitra zany. Jesosy tsy nanozona ny miaramila tonga hisambotra azy teo Getsemane. Elia nanozona ny miaramila tonga akazo any amin'ny mpanjaka. Jesosy tsy nanozona ny miaramila tonga hisambotra azy teo Getsemane. Petera namoaka sabatra nanafitsabatra tany ambadimbadika tany nivoaka ny formation certificat samouraï +2. Aika izy io ka tsy hoe aika izy io zany tsy hoe mpanarato fotsiny. Ary azoko verika ny fomba fitetehan'ny Petera trondro rehefa maso tonga dia ay toy Jesosy aprimo sabatra fa tsy zany eny nampianariko anareo ka zay taranaka Davida tonga dia mampiasa sabatra. Toy izy Jesosy anka efa miova ny zavatra rehetra. Petera hiaro azy indray no bedy satria programan'Andriamanitra le ho samborina izy ho atolotra izy ho faty izy ary tsy nenoza lany teo aneo hitsangana izy. Afo an'ny altara ny fanarahana izay no nanomezan'Andriamanitra le fampidinana afo. Lasa nampiasainy Elia mihoatra noho ny altara teo tampondoan'olona. Zany hoe tsy fidèle tamin'izay zavatra anankiray izay zany Elia. Ny motivation Elia teo Karmela dia mazava tsara kosa fa mba amerina ny Israely ho an'Andriamanitra. Ndao tsika hijerina zavatra antranga ao amin'ny Luka 5:2-5 tamin'ny andron'i Jesosy mba ho hitsiana hoe inona tamin'ilay nataony Elia ny tokony ho ahintsy satria tsy izay le tena tian'Andriamanitra hiaviana. Luc 9:52-55 minaran'i Jesosy. Ary nandefa iraka hialoha azy Jesosy dia nandeha iraka niditra tao amin'ny vohatra anankiray izay any Samaritana. Taditsika fa Azia mpanjaka tao Samaria tanàna mitovy le izy amboatra ho azy. Fa tsy nandray an'i Jesosy ny olona satria nandroso to ho an'i Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jona mpianana zany dia hoe izy tompoko tianao va raha hiteny izay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina azy toy ny nataony Elia. Ary le teo mahay vava be ho hitany tsara zany hoe afo avy any an-danitra tonga dia mandoro sanjosy zany. Androanareo tena mimeanay fa rehefa aveo rehefa mainareo akofo ny setroka izay. Misy ko azonareo hoe tiako tenenina. Misy faharatsiam-panao nefa miaraka amin'i Jesosy, eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy, manaraka an'i Jesosy, mpianatra Jesosy, apostole of Christ. Isan'le nantsoina voalondohany nefa ratsy toetra be. Ka tsy hoe manaraka an'i Jesosy ianao dia tonga dia saroman'ny fanarahanao an'i Jesosy ny toetra. Mila hoentiny eo amin'i Jesosy le toetra mba ho hitsiana hoe tiany tsy mety dia tiany mety. Alleluia. Jesosy nitodika dia niteny mafy azy amin'ny rahalahy hoe tsy fantatrareo ny toetra ny fanazy ianareo. Ny zanak'olona tsy tonga haveriny hainy olona fa hamonjy azy.
rehefa tao Samaria mpianatra ka tsy mba niraisiny olona ny asa fitoriana taon'izy ireo dia natsiary lenitranga tao Samaria tamin'ny andro ny riry zareo ary nandray vilana tamin'ny toetran'olombelona tsy mahazaka tsy raisina. Rehefa manaraka an' Jesosy ianao dia mila manatrika an'izay formation. Misy module anankiray izay hoe mahazaka rehefa tsy raisina. Misy an'izay module izay be coefficient be io matière io tsy azo sautiny io, tsy mahafaka examen tsy fanaovana an'io. Tratran'izay izy mirahalahy reto mitory ny eritreritry ny tompo momba antsika, manaiky ireo fahamarinana nitoriantsika miaraka amin'ny Mesitsika. Rehefa nitoriana nefa tozy izy le olona tao Samaria hoe tena tsy mandray an'izany zay, dia tonga dia niakapofina mpitoro teny. Nareo hoe fandaninana vola tonga ty ambanivohitra mbola tsy mandray an' Jesosy ihany tsy tanareo le teneno akaikinao tsy manao an'izany tsonkono hoe hitanareo ve le zavatra diso, le réaction, le toetra. Nandray vilana izy ireo hoe sitrak'Andriamanitra mihitsy matoa matin'ny afo zay tonga hisambotra ny Elia. Teo izy Jesosy, zanak'olona tsy tonga haveriny ain'ny olona fa hamonjy azy. Jesosy tsy manozon'olona manohatra azy zany. Ny antony fotoana androany mampatsiaro antsika ny tompo fa mila mahafantatra azy ianao mba ahafahanao manahaka azy, mba ahafahanao ho tonga fantany, mba ahafahanao mifankahita amin'ny fisehoany. Tsy manozon'olona izy, oneny izy. Jesosy tsy miteny hoe vonoana izay tsy manaiky ahy, fa resena lahatra, tambatambazana, entina mbavaka, ifadiana hanina, atsoina matetika, andefasana SMS, andefasana MP. Rehefa mifanao fotoana dia atao aty an-trampokin'olona ny fotoana. Satria tianao izy manino hiverina ao amin'i Jesosy. Tsy tokony hisy olona very zany. Tsy tokony hisy olona very. Tokony ho tairina ny olona misafidy tsara tokony ho raisina. Fa tsy tokony hisy olona very. Tsy tokony hisy olona ringana. Jesosy tsy naniry hoe ho very zay manohatra azy. Au contraire, ny saina ary izy hoe ahoana ny amonjena an'ireo olona manohatra azy ireo, zay mahatonga azy nandatsakafo. Tena nandatsakafo Jesosy fa tamin'ny Pentekosta. Ary mahavariana fa nandatsahany afo voalohany tsy izay nanohatra azy fa le mpianatra mpanaradia azy isan'andro aloha. Ny kristianina zany zay manaradian'i Jesosy, zay manana an'i Kristy, ao amin'i Kristy, fananan'i Kristy, mitafy an'i Kristy, dia tokony karazan'olona tsy mora manozona, tsy maniry fijinjana ratsy ho an'ny olona. Eny na dia ho an'izay mijoro ho fahavalo, na dia izay ratsy fanaza. Ny olona, ny tena mpanaradian'i Jesosy dia tsy miantso ny fitsaran'Andriamanitra. Zavatra anankiray azo tsoahany an'io dia izao, tsy te ahitanao ringan'Andriamanitra, izay mihitsy koa ngeza be zany. Ianao io manatrika eto tsy te ahitanao ringan'Andriamanitra. Aza manorina fijoroana sy fitsanganana eo amin'ny fandringanana olo-kafa ihany koa. Aza mieritreritra hoe tsy maintsy miala ry olona izay vao tafiditra amin'io poste io. Mbola tia zany. Tsy hoe misy olona ringana ny ambadika any vao tafavoaka ianao. Tsy ohatr'izany ny prinsipan'i Jesosy. Jesosy nefa maty teo amin'ny toeranao faran'izay ngeza ny sakrifisy zany. Tsy misy olo-kafa tokony ho faty teo amin'ny toeranao zany tsony fa ny Jesosy no ampy ny anazy ny tanteraka, ary izay miteniteny hoe maty ho anao aoriana izay dia tsy izy valera. Aza vela mamono tena manao zany izy. Zay no mahadiso ataontsika hoe mpitovina tanora hoe je mourrai pour toi. Tsy marina zany. Fa misy mpanendaka fotsiny eo dia hoe ianao eo. Jesosy rery, Jesosy tsy niteny hoe je mourrai pour toi, tsy futurany azy, fa to dia mazava be j'étais déjà mort pour toi. Naty izy ho anao. Imparfait ko. Naty izy ho anao. Ny atao hoe fiainana mandrakizay zany dia inona moa? Mahafantatra an'Andriamanitra sy mahafantatra an' Jesosy. Ny vava tsy manozona dia vava akaiky an'Andriamanitra, mora miara-miasa amin'Andriamanitra.
jesosy tsy manozana ny mpanaradi azy koa tsy manozana romanina 12:14 minarany tompo misaora zay manenjika anareo misaora fa aza manozana mianatra ianao tsy mandringana ny vavanao tsy manozana tsy maniry ratsy olona tsy ratsy fo tsy aingana manozona olona tsy manozona na dia ratsy fanaza Exodus 22:27 aza miteny ratsy an'Andriamanitra ianao za mihitsy pastera aza manozona mpanapaka ny firenenao esory zay pastera mpitory teny toko 7:20 aza manozona ny mpanjaka aza izigizina kosa rangaty fa tsy mety eneny ataony na mety na tsy mety aza manozona zany teneny baiboly jery atrika verinao ran tsy zay tianao no ataontsika eto timonamona ny magato manefy ny sitrapo manaiky tsy anozonako tsy moramora ny miatrika ny mpitondra tsy maintsy tia sy mivavaka ho azy satria izay ny sitrapony tompo tena be dia be ny fiangonana sy ny zanak'Andriamanitra very an'io sitrapon'Andriamanitra io manozona mpitondra manozona mpanjaka dia mbola misy teo ny moato hoe ary aza manozona ny mpanan-karena tsy nanome volanao tsy zay ilay izy fa ao mahatonga le ozona mantsy renko rangamba manam-bola afa tsy manome fa manizy aloha dia anome anao fa tsy azoko aloha averiko le teny mpitory teny toko 7:20 minaran'i Jesosy aza manozona ny mpanjaka na dia amin'ny heritreritra ao aza Andriamanitra zany mijery ny heritreritra iny zany zavatra teniteny eo zany mijerijery vaovao dia sorisorina eo dia manozonozona tsy miteny any anatin'ny heritreritra dia efa miteny aza manozona izy fa eny koa eo amin'izay le izy ary aza manozona ny mpanan-karena na dia ao anatin'ny efitrano fandriana ho aza fa na dia ny voro-manidina aza neka hitondra ny feo ary na dia ny mananelatra dia hanambara ny teny mazava be hoe aza manozona n'Andriamanitra aza manozona mpitondra aza manozona mpanan-karena aza manozona nizaniza amen faharoa Jesosy tsy tonga nameloka tonga dia afainganoko le izy ao amin'jaona toko 9 ny andiny farokatra amin'ny 11 tsy voavakintsika tsy ho fa tantara Maria Magdalena izay vehivavy ratsy fitondra tena tratran'ny olona teo ampijangatsangana tiany olona ampiarina lalàna fanamelohana satria izay vehivavy tratra mijangajanga dia meloka sotoram-bato fa satria lehilahy no nanolotra ny lalàna dia tsisy alleloia toy Jesosy hoe tsara arina zany tsy izay le ny fanarahana hitanareo amin'izay misy zavatra novaindry zalato azonao lasa aloha enao misy zavatra novaindry zalato ao amin'ilay lalàna sa mijerijery anao eo fa iza manova zavatra any amin'ny lalàna any tsy haiko fa tonga Jesosy dia niteny ka raha ohatra ireo hikitika ny fahotana ty vehivavy ty dia ndao tsika hikitika ny fahotanareo rehetra koa tratra ny jangajanga izy fa eto misy olona mpangalam-pinana eto tanareo amin'izay zay zao ny fahamarinan'Andriamanitra hoe hikitika fitsarana ny hafa ianao ndao ary fa ho tsarainy ianao sanatria za tsy ho tsarainy tompo za tiany be ady izy avy mitena aza mitsara mba tsy ho tsaraina ka aza miditra aza mampiditra ny tenanao anatiny angrenazy ny fitsarana alleloia nafinaritra be dia zao ozy Jesosy zay tsy nanota eo aminareo no hitora-bata azy voalohany zay teny zay fotsiny tonga dia nahatonga saina n'le tonga hitoraka izy tsy niteny hoe zay mitoraka eo dia ataoko miverina ny amin'le vato ary mbola foloensy avy any an-danitra mihitsy ny ambony lohanareo tsy ohatr' izany malefaka be izy ny teny eny tokoa tokony hotorahana izy araka ny lalàna kanefa aleo kosa zay tsy nanota taminareo ny tora-bato azy izy le zokombena le hitoraka to dia mibitsika ny fanamasina hoe ianao ary teo kizitina satria nareo ny an'Andriamanitra ihany nareo olona ireo e sa tsy zany moa mifakizitinina manota moa zany na fon'Andriamanitra tena metraka le anankiray hitoraka indray bitsika ny fanamasina
ianao ary vao teo ny lelalelabeko nametraka daholo anankiray ny tsy nanota teo afaka mitoraka tsangan Jesosy ozy Jesosy za le tsy nanota afaka torahako ianao fa nazara tsy manameloko anao nanameloko anao ngary zareo nanareo le mahafinaritra vety nanameloko anao ngary zareo dia nitrako Maria dia taitra be izy nahita masona lehilahy tsy nikôty fa tena hoe sincère be feno fitiavana be dia ozy Jesosy tsy mikondane anao zany aka fantatro ny lasanao fantatro ny androaninao ary efa hitako sadiko no avinao ianao ny Marie Madeleine ho tsara ny Madeleine zay andrahonao azareo nga matiky terena hoe mahita zavatra tsara izy any amin'ny rapitso eo amin'ny fiainan'ny mpanota androany misy olona ve afaka manahaka ny tompo manomboka androany ahita zavatra tsara any amin'ny hoavin'le mpanota androany tsangana ozy izy tsy ianao mitsangana fimiry Maria tsangana ozy izy Jesosy tamin'ny Maria dia nitsanga Maria taitra be izy tsy tamin'ny Maria intsony zay atao satria ny programany mandavo lehilahy dia mivelona amin'izay nefa efa nafahan Jesosy ary nijery izy hoe ty lehilahy ty tena mbola tsisy ohatran'ity lehilahy ty hatramin'izay ka raha samy manaraka lehilahy ihany aleo manaraka an Jesosy nanomboka teo na ririnina io na tsy teo paster Rodolphe nizany tonga foana Marie Magdalene tonga foana izy satria maninona reny hoe tena lozy ty raha tsy teo ty lehilahy ty araka ny tantara niditra tany Marseille izy telo menada tonga hatrany Aix-en-Provence hatrany ny évangélisation nataon'izy telo ary ho any zasy ianao tsisy dirany mihitsy efa tonga dia tononona fotsiny le Aix-en-Provence tena marina ka tsy hoe faly teo any fotsiny fa tena marina kosa iny eny faly andeha kosa aloha misy an'izay kosa aloha fa tonga dia mpanaradian'ny tompo tenina tonga dia ary fantarareo izy nisehony Jesosy voalohany dia ozy izy ny apôstôly lehilahy no nisehony voalohany nefa Maria hitanareo rehefa mamaky baiboly dia fatara izy le nanoratra fa tsy hoe feno fanahy foana izy nanoratra an'io ozy izy Paoly tisy rataka ity dia araka ny fihevitra ozy izy dikan'izay mba nanao torapo zany izy fa ianao mila midiserne hoe ty torapoan'ny Paoly ty tena fanamasiny ty miteny ty alleloia Andriamanitra tsy mikondane Andriamanitra tsy mijuge ary Andriamanitra tsy miaccuse sady tsy miepanga izy ny tsy mitsara ny tsy manameloka zasy ianaoko tena tahaka izany tanteraka tsisy valaka mihitsy sady tsy miepanga iza nina le sosisy teo hifantatro iza miepanga veloha fotsiny Andriamanitra mpafantatra misy trasy foana ny reny fa tsy ianao no hiepanga aza mitsara aza manameloka Jaona 3:17 ozy izy Jesosy Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao Jesosy tsy mitsara melo amin'ny fotoana izany satria tsy mpitsara ny sehony izao androany rehefa miverina koa izy tsy mbola mpitsara fa mbola mpapakatra fa aorianan'izay iseho amin'izay izy amin'ny mampitsara azy hitsara ny velona sy ny maty ary ianao indray avy eo apetrany eo amin'ny toerana hitsara ny anjely tsy mitsara izy tsy manamelok'olona izy niza le olona eritreretinao iny zao ireny kosa tena atao dia ataon'Andriamanitra mamay mihitsy tenena akaikinao ianao misaina an'izay hoe fa Andriamanitra tsy misaina an'izay hoe dia aza ampiarahana anatin'izay Andriamanitra hoe
inona zavatra ataon'ny olona iny hitakeo hita eo inony inona le tianao hita ohatr'izany ve ny réaction an Jesosy tsy ohatr'izany tsy mitsara anao zany izy tsy manameloka anao zany izy manana ny fijeriny momba anao ny olombelona fa hafa mihitsy ny an Jesosy ary ny Jesosy ny tsara indrindra tiaka anao hiteka mafitsara ho an Jesosy fa ny fijeriny momba anao hafa mihitsy ny kristianina koa zany dia tokony ho karazan'olona tsy mora mitsara tsy mora manameloka tsy mora miepanga le karazana fomba fiteny tahaka ny hoe reny aloha tena tsy avitra mihitsy moa dia tao amin'ny fahalemem-pana avy mivavaka avy ny akoka sy ny dera fa reny kosa aloha tsy avitra mihitsy tsy avy amin'i Jesosy zany dia avelantsika manomboka androany tsy fomba nampianarin' Jesosy zany ahita reny raha zao no mitohy tena kikanao tsy avy amin'i Jesosy zany eny hatramin'ilay fomba fiteny ary hoe zay mamafy ane tsy maintsy mijinjy inona ny tiano fa inona foana le tiano tenena anatin'izany Andriamanitra ane tsara fanahy ary ny fahatsara-panahy nefa nampidiriny ao anatin'ny fonao mila avoaka izay fahatsara-panahy zay Romanina 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy Jaona 9:1 o Jesosy za koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sy izao aza manota tsony ao amin'ny Kristy tsy misy fanamelohana Kristy tsy manameloka anao fa Kristy miteny aza manota tsony le Kristy tsy anameloka anao manampy teny aza manota kosa dikan'izay tsy hoe rehefa hoe tsisy fanamelohana amin'ny Kristy dia mahazo manao izay tiana maninona ny tapahany io Jaona 9:1 io Jaona 9:1 tapanya izy rehetra vakina ozy Jesosy za tsy manameloka anao délivré libéré je ne mentirai plus jamais fa ozy izy aorinan'izay aza manota tsony ka ny lesina momba ny aza manota tsy hoe fifazam-panatranainy fa zavana nytenenin'i Jesosy tsy azo ovaina fotoana grâce ao pastera fotoana grâce ao mahazo manao izay tiana attends tsara eo le niteny iseho akanao miteny hoe tsy manameloka anao fa aza manota kosa rangaha ohatra mahita Jesosy miteny zany hoe ao fa le vilia vaky etoako fa aza mandatsaka vilia tsony kosa dia ianao tonga avany dia tsisy fanamelohana amin'ny Kristy vakinao vilia tsisy fanamelohana amin'ny Kristy dia azerinao mivazy tsisy fanamelohana amin'ny Kristy tsisy fanamelohana amin'ny Kristy dia azerazerinao daholo ny zavatra rehetra izy ny teny fa tsy manameloka anao fa manomboko izao kosa fehezo avokoa ny zavatra rehetra mitady ampanota io akibe io metro tanana gaga ianao fa inona pastera ny loza mbatiny akibe scroll adiny 5 lany mega le hivavaka amin'izay maninona tiavo Andriamanitra ny fonao manontolo aza tao an'izany izy le tsy manameloka anao miteny aza entina anatin'ny fitohizan'ny fiainam-pahotana kosa le tsy fanamelohana omeko hoe atao ohatrany tsy nisy le hatramin'izay fa le manomboka androany kosa mba aloha atao mety Jesosy tandatsaka vilia te vaky nefa tsy manambola miarenana an'ilay izy dia tonga avany Jesosy ao fa etoako dia sy loko porcelaine tsara vaovao be mihitsy misaotra Jesosy tena ifona aminao fa malatsako indray mantsy le vatsy rehefa avy eo azonao tsara an-tsaina ve le zavatra joro tsara amen Jesosy tsy nikondane anao zany tao anaty fahotana raha tsy anao tsy tetsony Jesosy tsy nikondane anao zany tamin'ny anao mbola tanaty fahadalàna Jesosy te hitanao any aminy any amin'ny mandrakizay isika zany sady tsy mitsara tsy mipangany tsy manameloka Luc 6:37 ozy Jesosy ary aza mitsara dia tsy ho tsara ianareo aza manameloka dia tsy ho elohanareo mamela dia mba havelonareo apikely hoe masa hitsaratsara olona
raha vao mitsara eo mantsy dia ho tsaraina. Raha vao manamelomelomelomelomelo keo dia ho melohana koa. Raha vao mikitikitika ny defaut-any hafa eo, ny kitikitiana koa ny defaut-anao. Tsy haiko hoe mazava e? Dina zany tokony atao pastera dia avela amin'izao fotsiny zany. Mivavaka koa zava tsy hoe avela amin'izao e. Vavaka tompo, entina eto anatrehanao zahay ianina ny zavatra hitako nampahitanao aho. Ovao izy Jesosy. Tsy ataonao eniny tompo, ovao izy ho afaka mifaky izy tiana nyenga mba ho afaka izy androany a. Aza manafitoan'olona kosa rangaha. Antanany manginginina amin'ny secret place idio ny varavarana ao ianao miresaka amin'ny tompo zao ny zavatra hitako dia etiko eto anatrehanao fa mino fa ilainy zany. Tsy nanameloka anao Jesosy. Dikan'izay tsy tokony hanina raison ianao hanameloka ny hafa. Ary amin'izay fotoan'izay ho Jesosy dia tsy hoe lohany ianao. Tsy valabla zany ny fanomezan'Andriamanitra raha tsy zarainao. Marina fa misy tsy fanameloanao amin'ny Kristy fa tsy azonao io. Raha tsy mijoro ianao tsy manameloka ny hafa. Amarana koa aza mahasamihafa an'ilay manozona sy ilay manameloka. 2 minutes angambany io dia hivavaka tsika dia rava. Amin'ilay manozona dia ohatr'olay fomba fiteny tsy misy antenena intsony ny amin'ireny. Na ihany koa tsy misy antenena intsony ny amiko manozy tena. Tsy avitra tsony izy. Iny olona iny angambany dia tsy hiova intsony. Sady izy maika miaratsy toetra. Manozona zany fa tsy hoe miresaka fiainan'olona mba hoentina mambavaka izy. Manozona zany. Miteny negativa momba amin'ny fiainanao na mety miteny negativa momba amin'ny fiainan'ny hafa. Le manameloka an'io dia hoe izy mihitsy ny diso ao anatin'io hoe normal koa ny fiainany raha ohatr'izao zany ny ataoniko. Tsisy compassion tsy mba honena. Iny olona iny natonga an'izao. Lasa mahita sarin'olona ianao apetraka ao ho antony natonga ny fiainanao ohatr'izao. Dia anananao alahelo ilay olona ary raha tsy voatsabo androany zany dia mivady io fankalana ilay izy. Mety ho fianakamsa. Mety ho mpiara-manompo. Mety ho mpitondra firenena na amin'izao na ny tany aloha na ny ho avy dia lasa saringitra ao amin'izay ny fiainanao. Tsy ohatr'izao mihitsy rangaha malagasy raha ihany nananina tana mivavaka fotsiny. Aza manameloka an'izy, aza mikondane fa tsy fantatrao ny tena vérité. Sa fantatra daholo ny donné rehetra. Za pastera sy ianina mihitsy tao ambadika le tamin'ny anina nananina iny. Avoay aloha ny preuve. So de gaga eo ianao. Fa tsy rangoro ndraiky ny fototry ny afo tao. Zay mahatonga anao tsy tokony andany fotoana hitady an'izay. Fa izy any tena tao ambadika re. Ndana mitady izy any ao ambadiky ny fiainanao ohatr'izao io dia Andriamanitra. Ndana mitady an'Andriamanitra. Alleluia. Fantatro Andriamanitra. Ary rehefa fantatro Andriamanitra dia afaka manahaka azy. Ary rehefa manahaka azy dia lasa fantany aho. Ary rehefa fantany dia afaka miseho izy dia mifankahita amin'ny fisehoany aho. Anankiroa ny jerentsika androany. Jesosy tsy manozona ary Jesosy tsy mikondane. Manasanao hitsangana dia hivavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Entina eto anatrehanao tompo mivesatra ny anatin'ny fonay. Fa misy taona izay mandiso ny fomba fiatrehany fiainana. Fa ny fiainana mandrakizay ho ianao Jesosy dia ny fahafantarana anao. Ary androany izay dia nampitomboanao fahalalana. Fa marina tokoa fa ianao dia tsy Andriamanitra tia manozona. Ny fonanay aminao tompo ao. Raha misy réaction na fanozonana any anaty na mety tafateny ary na misy endrika fanamelona na condamnation olona nefa ianao efa nanafaka anay sady tsy mba nitsara anay ary tsy mba nanozona anay. Ako tonga fotoana ahafana tena miombona aminao indray fotoana androany arivo. Anasitrananao ny fiainanay, anasitrananao ny fo ny fiainam-panahy. Ary atonga ny vavolombelona fiseho ny voninahitra ao eo amin'izay olona manahaka anao ka tsy manozona intsony ary tsy manameloka intsony. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy asiana vaovao vetivety dia avy hatrany manao fanatitra dia avy antsika apetraka an-tsotra any tain'i Jesosy. Tain'i Jesosy daholo tompoka. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahafahantsika mbola miaona amin'i Jesosy hatrany eto amin'ity toerana ity dia misaotra anao fa tsy mangatsika ny seza na mangatsika aza ny andro. Halleluia. Programantsika tahaka an'izao. Rapitso
tahaka ny fotoana mahazatra dia raha pitsy maraintsika miaraka eto a miaraka ami'ray latabatra amin'ny tompo a eto amin'ity toerana itya amin'ny fitora maraina ny fotoanantsika raha pitsy maraina ary aorinan'izay a tahaka ny efa nambara tamintsika teto ihany a dia misy ny programa ho an'ny fanaovana batisa raha pitso eny anala mahitsy dia ho an'izay efa nysoratra anarana zay efa nysoratra anarana dia raha pitso maraina eto a miaraka manatrika ny fotoana etontsika dia aorinan'ny fotoana mbola misy ny formation kely a aorinan'izay raha mbola tsy soratra anarana ianao fa vo zao ianao vao nahainao an'izay vaovao zay a dia manatony amin'ny pasteur sandratra afaka misoratra anarana ianao ya dia io programma rapitso a raha veto zany ny fotoana rapitso a zay vao miaraka makany anala mahitsy a manatanteraka zay batisa zay aza matahotra aza manana iahy ianao hoe andro mangatsika be ty very paster no ajoboka ao anaty rano aza matahotra fa efa nitestena hitamaly le rano fa tsy mangatsika alleloia ya dia rapitso zay fotoana zay a raha ohatra ka mbola tsy soratra anarana ianao dia mahazo mbola misoratra anarana ny programantsika amin'ny herinandro tahaka ny mahazatra ny sekoly a tsisy miova dia anasanantsika rehetra reo sekoly a latsinainy talata larobia tongava mandraisa tenin'andriamanitra araka mahazatra ny latsinainy a sekoly fanasitranana ny talata sekoly famahana olana larobia sekoly fitahina sy fanambinan'andriamanitra anasanatsika ireo fotoan'ireo a tahiny jesosy amin'ny heriny androany a tahaka an'izao dia miveriny eto ihanytsika amin'ny fotoana mahazatra amin'ny efatra miaraka manome voninahitra ny tompo eto amin'ity toerana ity akoatran'izay moa ny sabotsy eto ihany fa misy programma anankiray ity a ny sabotsy a aorinan'ny fotoana fandraisana amin'ny sabotsy hery no iresahako dia assemblée générale ho an'ny sampana rehetra mba tsy teneniko hoe obligatoire io fa ny sampana rehetra ozy ahako raha tsaroanareo tamin'ny anniversaire dia nisy afatra nomeny jesosy atsoa daholo namana rehetra zay taraika any atsoa hiverina fa zao ny fotoana ka io le fotoana assemblée générale dia zay hitanareo rehetra any dia atsoa ho avy amin'io fotoana io akoatran'izay moa zany a akoatran'ny sampana ho atsika zay liana ao anatin'le izy a asaina daholo tsika rehetra satria anomboka hibanjina ny azakazaka ho amin'ny fanomponitsika amin'izay rehetra nandrahan jesosy a ao anatin'izay fotoana izay tahiny jesosy manasanao hitsangana injireo ty aloha ny tananao a dia ndao hivavaka tsika ho an'ny fanatitra misaotra ray tsara indrindra aminaran'i jesosy misaotra ny amin'ny fafana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao a ianao ny ianao nanambona anay tamin'ny fiainanay sy ny asa rehetra misaotra ny herinandro lasa ray manontolo iny tamin'izay ny tahinao memboninahitra ny naranao ary ndreto izay manome voninahitra anao a amin'ny fanatitra androany a dia mba kasitrao a ho fanatitra tena kasitrahana eo masonao tokoa ny fanatitra ary miaraka amin'izany mihitsy ny fanolora-tenanay mba tena ho ankasitrahana eo masonao koa makasitraka ny amin'ny fitiavanao andriamanitra ta io izay rehetra namafy ho an'ny fanjakanao a na ny ampahafolo-karena ny fanatitra ny sakrifisy a izay rehetra natolotra ny tsirairay tamin'ny fony androany dia ianao mahita renao koa namaly fitia amin'ny anaran'i jesosy amenina amin'ity hafa mafy be ho an'i jesosy Alleluia. Rehefa vitanao ny manome ny safidinao mba tsy hanozona tahaka an' Jesosy naneo an'izany dia lasa aingana be ny fiasan'Andriamanitra avy eo amin'ny vavanao. Zay ny suite logika ny lasa vao miteny ianao dia aingana be ny fiasan'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo andreto izay tompo mametraka indray. Ny fiainanay, ny fiainam-panahiny, ny fiainam-bavakay, indrindra ny fomba fiatrehana ny fiainana andavanandro. Fiatrehanandreo fanoerana ny faratsipanahy sy izao tontolo izao. Nomenao anay hatrany ny fafana mamantatra anao sy manahaka anao. Mba ho tonga karazan'olona tsy mora manozona ary indrindra tsy aingana manameloka. Entin'eto anatrehanao ny fafana miaina izany fa tena sitrakay maminay izany toetranao izany. Dia misaotra ray aminaran'i Jesosy. Tononona ny fiadananao tompo eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay tonga manatrika eto. Tononona ny fanasitrana eo amin'ny tokantrano eo amin'ny vatana hatrany tabi-dokatrany am-paladia. Tononona tompo ny fahafahan'ny tsirairay avy mahita ny voninahitra ao isokafany izay anjara tsara ho an'ny tsirairay avy ataovy amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Aoka ho mamy eo am-bavan'ny tsirairay avy ny teninao satria misafidy izy ireo ho tonga vava tsy handrenesa-panozonana intsony eny anatin'ny fo mihitsy dia mianatra mamoaka an'izany toetra tsara anao zany zay
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona voatahinao voatan'ny tontolo andro androany sy ny weekend manontolo ary herinandro amin'ny odiavintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tononona ny fiadanany Tompo amin'ny fiainam-panahinao, amin'ny ainao sy ny vatanao sy izay rehetra mahakasika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hivavaka ao ny asan'Andriamanitra ny Paria rapitsoariva sandrato mivavaka ao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vavaka izay Tompo botahinao ombanao ho tsaronao ny ekipa rehetra izay manomana ny asa rapitsoariva. Ho maro indray ny voakasika sitrana hisokatra amin'ny fosiny saina ho tafaverina eo aminao, andray fifoazana sy fahatongavan-tsaina ary isy fiovana sy valimbavaka ary fahagagana eo amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manankiry avy Nazareta, io pasteur Rodolphe sy ny délégation ary ny hvkl any toerana. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen. Tain'i Jesosy daholo.